Alléluia. Tenenao akaikinao hoe ça va ve? Dia valio izy. Dia tenenao hoe inona le ça va? Iza le ça va hoe? Eo manko eo amin'izay le ahitana an'ilay valiny satria misy fotoana ny olona ça va extérieur fa ny intérieur tsy ça va mihitsy. Fa manomboka izao anao rehefa mamaly dia le âme anontany io, le âme an'ilay olona anontany io, le homme intérieur no anontany io. Dia hita eo amin'izay le izy est-ce que ça va ve? Tena akaikinao est-ce que ça va mieux là? Amen. Satria misy fotoana ny olona le mahavita amintsika fa ao anaty eo le ao anaty eo mikaikony tsy ampirano, tsy ampifanaitren'Andriamanitra. Nona, kere. Any marina mihitsy le fomba fiteny taty teo, tsika eto ampianarina hikatsaka ny zavatry ny lanitra, tsy mainka any amin'ny zavatry ny tany. Tena akaikinao izay fangatahana momba ny tany hoe ampidiro any aloha. Andao zany tsika zao resaka prospérité, fa prospérité spirituelle, zay no ampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra eo. Bien sûr ianao tsy maintsy tahiny, tsy maintsy leny ianao satria ny source an'Andriamanitra ny tany izay rehetra eo aminy. Amen zay. Ny fanapahana meny antsika, tototo meny antsika zanak'Andriamanitra. Fa alohany anapahanao an'izany rehetra zany dia manana aloha ianao le Matthieu 6:33 zay voalaza fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, katsao alohany anatin'ilay fitiavana, loarany eto foana zany zavatra zany. Misy fotoana tsy tsapanareo fa le fitiavana arena mihitsy ny esoriny. En fait le définition ny arena mihitsy tamin'ny tonga teo am-pototry ny sofintsika ny tena tsy nety. Satria ny monde nanokatra école izy eno tsara, nanokatra école izy mba ho mpiasana ianao rehefa lehibe. Manokatra université izy mba ho mpanampiny ianao rehefa avy eo. Tsy mba manokatra école izy mba hahafahanao hanokatra lalana ho anao manokana. Fa ny tena tanjony, tanao zao ohatra hoe azafady fa tsy maintsy miteny ohatra hoe McDo zao dia manana université manokana mihitsy izy, de A à Z, de A à Z. Ny any Amerika moa no tena ahitana an'izany na relike asy ny karazany ireny, tonga dia tantanana mihitsy mba ho mpiasa mandrakizay ao aminy. Tsy prospérité ny anaran'izany, esclave ihany ny anaran'izany fa sous forme sous un autre forme le izy. Tsika reheto dia masom-panahy no sokafana. Ampianarina mihitsy ianao tsy raikitra sy tsy fikitra amin'ny zavatry ny tany. Zay ny SMS-tsika tamin'ny maraina, raiso le SMS-tsika tamin'ny maraina dia vakionao le izy ohatra ianao ka mbola tsy nandray. Fa tonga teto ambony tany niza miboridana sola loha, tsisy akory na volo azy. Fa avy eo amin'izay Andriamanitra mampaniry volo, mampaniry nify. Na nify ary ka mbola tsisy koa. Mbola Andriamanitra daholo mampaniry azy rehetra. Inona ny antony? Mba tsy hifikiranao amin'ny zavatra eritreretiny olona hoe tsara iny. Rehefa hiala eto dia ozy izy Paul anaro ny mpanan-karena izao tontolo izao. Dikan'izay misy mpanan-karena hafa noho ny amin'izao tontolo izao. Ianao le izy, tena akaikinao ianao le izy. Mihamy tsara ianao teo fa fitaritany hitantirina fa misy arena tsy azony roy, tsy azony voleur persena mihitsiny satria any an-danitra le izy. Any an-danitra zany resaka volamena zany tsy misy hoe arovony volamenanao sao dia misy mangalatra hidina tsara ny trano, tsy misy satria tsisy esprit mpangalatra intsony any. Ka raha ianao no fikitra amin'izay arena sy ny lanjam-bolamenanao ianao le ketrina indrindra. Raha ianao tonga tao anatin'ny école de prospérité ka nieritreritra hoe anakarena hivoaka eto, anakarena ny tany, tena akaikinao hoe 10 filière ianao. Sy taona ny olona 10 filière satria ny ao anatiny dia anakarem-be zany hisokatra ny business. Bien sûr hisokatra le izy fa misy zavatra takinao, tena akaikinao misy lakle toepo le izy. Io efa tenentsika foana toepo, dia toepo ohatra hoe anisan'ny question resaka prospérité zao resaka hoe toepo mizara, toepo tsy mitana an'izay ananany zany fa mahay manome foana, mahay manolotra foana.
ianao ne rehefa manolotra foana dia misy zavatra esorinao hoe le charnel tia manangona be ty tsy le amasele anazy avy any taty teo a fa le tia manangona anà zay hita anà teo anà vao manam-bola dia vidina vao manam-bola dia anangona foana zany tepotsy izy mihitsy tepotsy avy amin'Andriamanitra zany kaneny Jesosy apetrao reo olo reo amin'ny Jean 6 apetrao le olo reo dia miao zareo dia fahandro zareo Jesosy zay moa hoe nisy zavatra nampahory anareo hatramin'izay nampandrako anareo misy antony zay misy fomba fiainan'ny royaume hafakely tian'Andriamanitra ampianarina antsika androany le hitsanga ny pasteur Ronja rehefa avy eo a tenanareo aza mifantoka amin'ilay haren'ny tany mihitsiny tena kaikinao anao reny Romains 8:32 ina voalaza ao ina voalaza ao akio ina voalaza ao fa raha ny zanany lahatokana ary nomena dia tsy homenanareo maimai-poana tena kaikinao maimai-poana ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo reny rehetra reny nareo rehefa mivavaka izy dia aza mangatakataky ny fanao jetlis misy vavaka diso zany hitsina ihany koa ao anatin'ny école de prospérité ny amy intérieure-anao ny être intérieur-anao le amanao io ataovy zay prospéranao ataovy votoka reny io ny ataovy miamasé amour miamasé pardon iny le galate 5 reny tena tsinao hoe arena tanao ianao le tsy hitan'izao tontolo zao mihitsy zay anaovana anao satria anao manan-karena izy tsy manana le bonheur anao zary-piaro izy satria izy tsy manana tsy vitany mihitsy ny mangalatra an'iny bonheur iny amen zany tena tsona hoe prospère tsy mety ny joanao tsy mety voalatra mihitsy ozy izy zao meko anareo fiadanana ozy izy dia fiadanana io izy a tsy azon'izao tontolo zao mena iriny io fa tsy mety azony mihitsy manao piscine faran'izay top izy ny sasany azafady manao toilette en or miaraka amin'ny diamant be da be fa fivalana andrano any atao amin'io ça sert à rien non tsy miresaka maloto zany fa hitanareo tsy mitondra bonheur akory le izy avy eo le olona mety mankafy izy mipopo sy mipipi ao 5 fois avy eo izy mety kivy ina akory ty natoko satria tsy satisfait akory izy avy eo aza manao ohatrin'ireny ianao aza manana fanirina ohatrin'ireny ianao androany ianao a misy masom-panahy vaovao mihitsy misy fo vaovao mihitsy ny tena marina misy fo vaovao mihitsy ny apetraka Andriamanitra ao anatintsika rehefa manatrika sekoly a dia ataovy ao anaty foana hoe le être intérieur ny vokisana aza mieritreritra n'izay akanjo extérieur zay kiraro extérieur zay trano extérieur fiara extérieur fa inona le zavatra le ilain'le être esprit atao anatiko ato le za le tena véritable zavatra tena remarqueko rehefa vao taloha moa zany efa mibebaka tamin'izany ohatra pasteur Bénine zao resaka hoe évangile de prospérité moa zany zay foana tena filaza azy taloha dia matetika ohatran'ny somary ohatran'ny manao ohatran'ny loto zany mihitsy ndraindray hoe zay afaka manatitra 5 000 € eto amin'ny latabatra eto zao dia tonga dia multiplier par 10 dia sisika ohatr' zany daholo ny olona namaly le izy kaikinao namaly le izy namaly le izy no niositra avy eo amin'izay le izy nisy taona reo vao tsy teo ny fanatrehan'Andriamanitra dia raha nomboka lasa mivadika zavatra hafa le izy pasteur zavatra mahafinaritra dia zao vao ia quelques mois tany izy mibebaka izy teniteny izy hoe zaho ozy izy diso ozy izy ny fandraisako ny prospérité taloha ny prospérité ozy izy ny fahafantarako azy taloha dia ny fanangonana ny hareny zao tontolo zao dia hoe tsy maintsy tahina daholo ny zanak'Andriamanitra avy tompo tahina pasteur tahina Jesosy pasteur tahina mivady tonga sonareo dia tsy maintsy tahina daholo zay foana nytorina rehefa fa ny zavatra nafinaritra dia zao dia ozy izy hoe diso zay ozy izy fa ny tena vilay prospérité dia io le anarantsika amin'ity taonty io lay fanotronana lay présence de Dieu le mi-honoren'Andriamanitra any amin'ny toerana zay misy ianao dia any ianao mitahina zao ne zavatra voalazany any amin'ny toerana zay itsonareo nanaraka dia any anatonanako anareo izy izy sy hitahiko anareo amen loatsika ao anatin'ity herity io rehefa haitsika le izy
resaka momba amin'ny fanatrehan'andriamanitra aloha hitsangana sady andray any pasteur rontsitsika resaka fanatrehan'andriamanitra aza ataotsony esory ao anaty le omniprésence an'andriamanitra hoe eny rehetreny andriamanitra mahita izy fa le présence hoentinao mihitsiny le fanotronany le honneur zay apetraka ao amin'le andriamanitra iny a hoentina androany dia iny a fikirana androany fa ny fanatrehan'andriamanitra lanitra ao anao raha eo miandrandranao indray zay anyfitakarifta miandrandra ny tananao indray zay iny tsy eto dito esoa zay fanokatana comme toi Seigneur amour beauté infinie valeur mais si rien ne peut me satisfaire Jesús ny olona insatiable Jésus ton âme fa ianao no mamoky anay androany Jesús ianao no maneno anay androany ta présence c'est le ciel pour moi ta présence c'est le ciel pour moi trésor de mon âme et de mon cœur dans ma faiblesse tu es ma rigueur libre de mon passé de tout bien tu tiens ma vie aujourd'hui et demain ta présence c'est le ciel pour moi fanatrehanao andriamanitra afakely fanotronanao afakely indray androany matoky izay fa amboarinao indray zay eto am'dekleran'ity jesosy misonao zay tsy hanao rehetra no mitanao zay tsy hanao rehetra ta présence c'est le ciel pour moi ta présence c'est le ciel pour moi oh Jésus ta présence c'est le ciel pour moi oh Jésus je marcherai chaque jour dans ta grâce car un jour je te verrai face à face mais si rien ne peut me satisfaire Jésus ton amour me désaltère mais si rien ne peut me satisfaire Alléluia Jésus ton amour me désaltère mais si rien ne peut me satisfaire Jésus ton amour me désaltère Jésus ton amour me désaltère ta présence c'est le
Jesosy mbola misaotra sy mikasitraka anao zay raha tonga mbola tonga izy raha mitondra ny mahafinaritra zao a. Misaotra Jesosy Kristy tonga amin'ny opportunité izay menao anay ahafahana indray mandray teny anga aminao. Jesosy Kristy tonga mahazovahana tanteraka ary sokafana fonay androany mba ahafahanay mandray ny anjara soso fahasavana mahafinaritra be izay fonomanao anay tsara avy. Miny zay Jesosy io fa miova amin'ny fiainanay rehefa miala eto amin'ity toerana ity satria mandray teny izay androany. Ary ny teninao ihany afaka manangana anay, mampahery anay, manova anay ary mampahomby anay amin'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy tonga misaotra sahady ny mivokatra mahafinaritra izay fahampahana ny tenenao ambadika ny teninao. Raisinay zany inonay zany ary fiainanay amin'ny anarany herin' Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Faly miaraka-tsika tsiray avy miara-miarin' Jesosy dia faly koa mandray amin'ny pasteur Tahina mivady ndao sika tehako amponton'Andriamanitra izay mihonore antsika androany tonga manatrika antsika hiaraka amintsika izy hian'ny école de prospérité. Raha mijery fotsiny amin'ny prénom ny pasteur Tahina dia Tahina tena olona Tahina be mihitsy ary tena prénom mahafinaritra be ary sady Tahina ny tavy ny volo izy ny teny gasy fa Tahina mimilina zany ny spirituel. Amen. Tena honneur c'est notre pasteur de vous venir ici de l'Assemblée et nous sommes toujours heureux d'être ensemble dans la présence de Dieu. On se partage, on s'exhorte et c'est comme la parole de Dieu dit que les disciples c'est l'amour les uns envers les autres. Soyez bénis et recevez aussi votre part dans le nom de Jésus. Amen. Fan bien même ton école de prospérité, faillir la bien ton école de prospérité. Alléluia. Tena many fa angamba rehefa hiady 2 mois satria nisy ny pasteur Liva nisy ohatrany fa tiako ny école de prospérité. Amen. Tsy hoe tiako ny école lafa fa tiako manokana école de prospérité satria anatin'ny prospérité fa misy ny zavadrehetra. Amen. Jereo ny akaikinao dia arabôly izy teneny hoe arabaina ny olona Tahina be hoe. Amen. Jereo izy fantatrao ve fa ianao olona tena Tahina hoe tadio tsara fa misy nge ny olona tsy mahatsapa olona Tahina izy dia rehefa tsy mahatsapa izy Tahina dia logika ho azy ny fiainany tsy Tahina satria miainga amin'ny fisainana ilay izy voalohany indrindra. Amen. Teneny akaiky miainga amin'ny fisainana ilay izy hoe rehefa miteny école de prospérité dia be dia be ny olona miteny hoe za raha ngaty tsy mino an'izany école de prospérité zany tsy misy zany fandrebirebena fotsiny zany resaka vola fotsiny zany mety efa narenana zany nareo rehefa mety misy olona niteny zany reny olona reny tadio tsara te ho Tahina ihany izy fa tsy hainy hoe ahoana no Tahina dia lasa miteniteny foana izy fa tsisy an'izany olona notanianao ianao ve te ho Tahina mandainga ny olona miteny za tsy te ho Tahina zany samy miteny Tahina daholo tompoko. Amen. Fa tsy mahay izy tsy fatan'le vérité dia lasa miteny tsy misy rangah zany secte indray rangah zany dia zay mba tonga ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny olona no tsisy ny fahalalana. Dia hitanao ny importance mandeha sekoly ao anatin'ny sekoly tsika no zavan'ny Andriamanitra inona mana le prospérité. Amen. Androany tena voninahitra n'Andriamanitra fa anatin'ny fitaraina intercession taon'ny Datorija statina pasteur Tommy teo dia rehefa résumé ny école de prospérité tena hoe fanara ihany tena hoe nakaiky hoe fanara ihany hoe ka zao ny prospérité tompoka tadio tsara fa miexiste amin'ny prospérité. Amen. Be dia be manko ny kristianina jereo tsara tsy mino an'ilay izy dia logika ho azy tsy misitraka an'ilay izy tsy logika mihitsy hoe misy kristianina zanak'Andriamanitra hoe mampanahy be sy olobe zany ny fiainana. Ahoana tu sers le Dieu qui a fait le ciel tout ce qu'il y a sur la attends de comment un Dieu c'est ton père de comment es-tu pauvre fa ny Dieu anao ary misy manan-karena be tena ambadika hoe misy zavatra tsy logika zany zavatra any fa matoa ianao pauvre zany miteny anao tsy le Andriamanitra ny diso fa ny aminao misy zavatra tsy mety. Amen. Zay zavatra iny corrigena androany miara-miarin' Jesosy ary za matoky feno fa alohanao hiala eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia miova amin'ny fisainanao miara-miarin' Jesosy. Amen. Tadio tsara zao tadio tsara fahatongava saina foana rehetra ny tena zavatra ilaina tena kany hoe mila tonga saina mila fantatra hoe iza hoe dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny olona tsy ny fahalalana dia averiko foana ty zavatra ty hoe ringana koa ny olona rehefa tsy mahafantatra hoe izy. Amen. Jereo ny akaiky hoe tsy fantatrao ianao fa tu es le fils des rois des rois. Amen. Jereo tsara koa ianao hoe tsy zavatra tsy mila hoe verset biblika be dia be fotsiny fa prise de conscience fotiny hoe ny Andriamanitra namorona zao tontolo zao izy ny créer ny zavatra rehetra ozy izy any amin'ny agay ihany hoe any volamena any volafotsy dia raha izy hoe ny tompony zavatra rehetra maninona tsy omeny anazy zany tena ny akaiky menanao zany hoe dia mety mirehetra ndray fanontany hoe
fa manina paster za efa ela be ihany manompo ohatra manaka andriamanitra ahoana mbola tsy hita ihany le izy zay mihitsy mibahana eto amin'ny école de prospérité zao tadio tsara efa any le izy tenenaka efa any le izy hoe fa manamboatra anao andriamanitra aloha satria tsy tia mihna rehefa anome an'le izy a sao dia mipatetaka anao dia tsy hitatsony amen be dia be ngeny ny olona tahin'andriamanitra izy mahazo fanasitranana izy mahazo promotion izy dia tsy hitatsony izy eo amin'ny présence de Dieu fa lasa izy dia any dia tsy hitatsony zay zavatra ray matoa andriamanitra mbola tsy manome an'le izy amen ka ny zavatra mboarina voalohany indrindra ny fanatrehan'andriamanitra ny folo amen ny fisainao aloha ny ao anaty aloha zay na tonga antsika ny teny teo hoe aza miazakazaka foana amin'izay vokatra matériel fa ny spirituel aloha tadio tsara fa ny zavatra zay hitantsika eto tsy maintsy potika solevina rava fa ny éternel manino maritra mandrakizay ary tadio tsara tsy maintsy tsika manao investissement spirituel vao misy ny production matériel amen any ambony aloha le izy ka tsao aloha fanjakako sy ny famarinana dia any ampany areo ny zavatra rehetra amen fa be dia be ny kristianina c'est le contraire ny business client aloha dia andriamanitra il peut attendre na rehefa manam-potoana vao mitady n'andriamanitra dia jerena izy avadiny kristianina le verset Matthieu 6:33 ka tsao aloha efa andriamanitra anteny ka tsao aloha momba ka tsao aloha ny fanjakako dia manino anampy anareo ny zavatra rehetra amen reo zavatra te dana mijentilisa reo le zavatra mamirapiratra be reo tadio tsara nge fa omen'andriamanitra anao fotsiny reo e amen omeny reo fa zao mila mikatsaka amin'ny fanjakana aloha amen tenena akaikanao mila mikatsaka amin'ny fanjakana aloha amen ka anatin'ny école de prospérité miala etanao tena tahina be mihitsy amen sady tahina ny ara-panahinao tahina koa nino matériel anao amen misy koa manko ny kristianina tena rehefa mivavaka dia tsy zany prospérité zany fa spirituel fotsiny dia eo amen alleloia rahavavavavatra dia manino misy kristianina eno tsara ty teny ty misy kristianina spirituel be manao amen be manao alleloia be fa taraiky be izy amin'ny école de prospérité satria misy zavatra tsy fatana misy andraikitra tsy tanterahana anatin'le izy misy zany misy izy tena hoe spirituel izy salut sauvé izy alleloia fa nefany andriamanitra koa mitany amina mitany korona fa amin'ny prospérité izy bloqué satria misy zavatra tsy fatan'le izy misy zavatra tsy principe tsy appliquena amin'le izy teneniny akaikinao hoe zay mahatonga antsika tonga amin'ny sekoly amen ary tadio tsara fa reo olon'andriamanitra ao anaty baiboly ta hoe fa davida sady tahina spirituel no tahina misy tamin'ny arena amen ry abrahama ka tsisy an'izany hoe zanak'andriamanitra zany ony dia mahanitra be spora be lainy zany ary be dia be miteny an'izany koa rehefa mivavaka dia anao mahanitra kely ety ihany misy koa kristianina ny tena an'izany ngamba tsy sitrapon'andriamanitra loatra le tena tahina be fa aloha mivavaka ety ihany dia mandeha eny ihany dia zay hita eo sitrapon'andriamanitra e tenenina akaikinao aza mba manao an'izany hoe tena sitrapon'andriamanitra anao tompoko anao tena tahina amin'ny lafiny rehetra fa zao kosa aloha fiainaram-panahy aloha le voalohany indrindra amen ka zao anatin'ny école de prospérité dia za mahita fa manomboka androany tena tsapanao ary tena fantatrao hoe inona manana ny définition ny prospérité amen sotran'andriamanitra tsika satria mbola mandray teny ray tadio tsara fa zavatra omen'andriamanitra ahafahany manova fiainantsika dia teny tenena akaikinao hoe teny andriamanitra zany rehefa mikasika amin'ny fiainanao tsy maintsy mampiasa teny izy zay mampatonga antsika terina foana amin'ny sekoly terina foana amin'ny fandarina terina foana amin'ny fanatrehan'andriamanitra hoe aza miraty fanatrehan'andriamanitra satria rehefa ho contact ny tenin'andriamanitra ianao dia afaka iova amin'ny fiainanao amen tsy filambaniny nge matompo anampin'andriamanitra amin'ny teny hoe tongava fotoana ese rehefa connecté avinao amin'ny fotoana satria amin'iny andriamanitra manamboatra ao anatinao satria amin'iny ihany izy ny afaka manovanao iny ny moyen afaka manino tonga ny transformation amin'ny fiainanao ka androany aza miratsy ny fanatrehan'andriamanitra andrano zao tsisy fika fa tsy maintsy tahina ianao amen tsy noza le izy fa no tenin'andriamanitra zay trina eto dia efa ny tenin'andriamanitra rehefa trina marina tsy maintsy misy vokatra foana amen raha mino ianao dia isy eo aminay zany fitahin zany amin'ny aramen'i Jesosy iza mino atsangany ny tanoany zay mino tonga avy aminao arak'izay inonao amin'ny aramen'i Jesosy amen Hébreux chapitre 11 verset 3 resaka tenin'andriamanitra namboatsika azy Hébreux chapitre 11 verset 3 Hébreux chapitre 11 verset 3 Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Mazava be ny tenin'andriamanitra ny verset atsika tsara foana. Ozy izy no ny tenin'andriamanitra ozy izy namorona n'izao zavatra zao. Zany hoe rehefa mijery zany tsika ary antsika foana zany amin'ny Genesis tsy nisy zao rehetra zao raha tsy nisy tenin'andriamanitra.
hitanao ny importance ny tenin'Andriamanitra. Androany zany a ninina misy bangy eo amin'ny fiainanao, ninina mety hoe zavatra izay efa nirinao fahaelo tadio fa voavaly zany satria misy tenin'Andriamanitra. Amen. Tonomboko amin'n'anaran'i Jesosy fa ninina manque ny fiainanao a ka ilainao ny tena mahelin'Andriamanitra. Androany fitsoran'Andriamanitra ny fomba mahagaga zany n'anaran'i Jesosy satria latsakety ny teniny. Amen. Tenenina kely mino fotsiny an'ilay teny hoe amen. Mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra io e. Ary io ny avy sisy tiava mpanompon'Andriamanitra foana hoe connectiavinao amin'ny teny io. Raha toka mbola misy teny reto a tena afaka mino foana ny zavatra rehetra. Aza amin'ny teny mihitsy hoe impossible ty tsy tafavoaka ntsony a tena hoe tapy dalakale a tenenina kaikinao hoe esolo zany vocabulaire zany hoe za tsy tahitanao ny teny zany ntsony hoe tena sy impossible a tenenina kaikina tsisy an'izany impossible zany hoe satria possible ny zavatra rehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zao manomboka zao fotoana zao a dia efa manino manavatsava anatinao alalany izy. Mety tsy hitanao physiquement izy a fa manino efa manamboatra ny amanao izy, ny espritnao sy ny corpnao dia mikidika anao manino manova ny sotosainanao mba se conformer à la parole de Dieu. Zay ny hely tokony ny tenin'Andriamanitra. Tsika mety tsy mahita ilay izy vokatra physiquement eto fa jereo tsara fa rehefa mody ianao dia ny andalina dans ta vie quotidienne hitanao ilay vokatra nandray teny ianao. Zay ny importance ny tenin'Andriamanitra. Tenenina kaikinao aza misaraka ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ka androany misekoly ny fitahiana aveliko foana betsika amin'ny olona ny diso définition koa rehefa miresaka fitahiana. Rehefa miresaka fitahiana araka ny nentin'ny mpampian'Andriamanitra maro samihafa dia hoe fitahiana égale vola be, fitahiana égale inona matériel be, trano be. Fa misy nge manana an'izany rehetra zany fa tsisy manino tsy manana soma izy amin'ny alina, tsy manana fiadana izy mpampian'Andriamanitra. Mety manana matériel be dia be izy, mety manana zavatra zay iriny izy fa misy zavatra manque eo anatiny. Inona ilay izy? Olona paix, joie, zay le fruit de l'esprit, bonheur, amour. Tadio tsara fa zany rehetra zany tsy sananan'ny olona zany a raha tsy manana an' Jesosy. Ny olona manana an' Jesosy ihany manana zany zavatra zany. Ka ianao men'Andriamanitra an'izay fa tadio koa men'Andriamanitra ilay zavatra hafa koa ianao. Amen. Zay ny teneniko hoe aza mijanona fotsiny amin'ilay spirituel fa matériel koa Andriamanitra mitanao rehefa tena mifantika anao aloha any amin'ny spirituel. Fa zao ilay izy ka tsaro ilay spirituel. Amen. Be dia be ny kristianina fa diso tena diso mafijery mihitsy. Ny business-ko foana aloha tsy afaka rehefa sabotsy mbola anao zavatra fa manino raha mba ny business-n'Andriamanitra aloha nataonao priorité. Amen. Jereo tsara nge Luc chapitre 2 sokafy ny baibolinao. Luc chapitre 2 verset 49 à 50. Jesosy tena olona tena nieritreritra mihitsy ny business-n'Andriamanitra izy. Luc chapitre 2 verset 49 à 50. Androany tena avelan'Andriamanitra antsika mihitsy secret ny prospérité mihitsy amin'ny lafiny rehetra. Luc chapitre 2 verset 49 à 50. Vakina rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Rehefa jery tsara rehefa nitady Josefa sy Maria taizy Jesosy, very Jesosy tsika fa aizy Jesosy niaraka tamintsika teo ihany fa taiza nisy azy tany amin'ny tempoly izy manino nampianatra satria any fatany prioritény. Hoy izy Jesosy, ne savez-vous pas aussi? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Amen. Be dia be ny kristianina ao diso ianao tsara ty phrase ty, business ihany manino mampitototy azy isan'andro fa dino le business-n'Andriamanitra. Dia manino raha vao zay mitranga dia manino lasa taraiky be lasa miandro eo Paul ny fitahian'Andriamanitra. Zany zao principe biblika mihitsy men'Andriamanitra. Jesosy ajery Jesosy tena olona tahina be mihitsy satria Jesosy nametraka ny lara-pahamena foana ny fanjakan'Andriamanitra. Nécessité an'i Jesosy mihitsy nanao ny asan'Andriamanitra. Ary Paul koa miteny zany any Corinthiana hoe l'évangile c'est une nécessité pour que je prêche l'évangile. Il s'impose vraiment quelle obligation mihitsy satria tia atao anatiny Paul etory ny evanjely. Fantahina mipetraka ao an'asa sy anao androany inona mampiasa sainanao? Volanao any amin'ny banque à la fin du mois hoe tsy ampy ve ny vacances zay alehanao any amin'ny Pâques na hoe oiza indray anao vacances amin'ny été ve zany mampiasa sainao hoe anango vola kely mba ahafahaky mandeha. Tenenina kely sy ratsy akory manao vacances za fa tenenina kely business ny ray aloha eritreretina hoe dia eritreretiny ray daholo zany rehetrarehetra zany. Amen. Tena marina rehetra zany principe biblique izy mety efa fatatsika izy fa androany miaraka ny fanampiany fanamasina tena azavainy fanamasina hoe aiza inona mampisaisiana antsika, inona mampisaina antsika tous les jours. Tadio tsara fa ny olona rehetra manana souci daholo. Souci an'i Jesosy ampandroso ny fanjakany ray. Ianao souci anao vao tsisy kely rehefa taraiky any karama fin du mois dia ahoana ary ty, ahoana indray zao nandaovana facture, ahoana indray ary regrena ty.
teneka tena tsy mitovy misy le souci hoe apetrao amin'ny tokony izy le souci fa zao rehefa misososian'ny fanjakan'Andriamanitra ianao Andriamanitra mihitsy tokony misososian'ny hita ianao amen zay nge le Matthieu 6:33 aitsika foana fa averina tsy maninona ka tsao aloha fanjakako tsy mifamarinana dia maninona manampy anareo ny zavadrehetra ary tadio ny fitahiana tsy resaka vavaka Andriamanitra tsy miteny fa valo fa katsao aloha zay rehefa tsara katsao aloha misy zavatra tokony ataonao zany misy investissement tokony ataonao katsaka iny moa le mikatsaka sitrapon'Andriamanitra ho hitantsika eo zay fa tarihakitsika tsiray avy foana inona ny priorité anao ny fiainanao andavanandro ianao ve tena mientanentana ho an'ny fambantrona ny fanjakan'Andriamanitra tsika tokony olona lehilahy sy vavy tena mirehatra mihitsy ohatran'ny Paul hoe c'est une nécessité de partager l'évangile je m'impose aussi satria fantatry ny importance an'izay dia tsy mahagaga ny fiainan'i Jesosy raha fiainan'ny Paul olona tahina be satria natao tsinitsinina mihitsy ny fiaina maolona ohatrany hoe tena tsy nara mihitsy ny fiaina maolona fa any amin'ny royaume céleste any ny fivantohany androany Jesosy mbola mampianatritsika hoe business ny ray aloha manino ataovy priorité teneny akeny ataovy priorité business ny ray hoe amen zay indray izy mondra izy fa rehefa ataonao zany tena anao fa tena anaraka anao le fanotronana amen za mometra-panontaniana ihany hoe ohatry hoe mijery ny fiain'ny pasteur Rodolphe zao tsy ohatry hoe ohatrany hoe jijity ohatry hoe ahoana zavatra mitranga amin'ny fiainana hoe tonga dia misy manatra tômobile zao dia tonga dia ohatry hoe misy makifahaga kany ahoana ny zavatra iaina tsy afaka sitrako nefa non sert le même Dieu dia metra-panontaniana za misy microche matoa tsy mandray ny zavatra satria Andriamanitra zay topontsika Andriamanitra mininy tsy mizaka van'olona tia daholo tsika fa misy zavatra tsy microche zany matopony hoe tsy tonga amin'ny fiainaka le izy manina le izy any amin'le mampiasa saina mihitsy zany mbola tsy mitovy enazy tonga dia miasa mampiasa saina sa fanavery misy olona tsy voavontsy dia tsy mampatory azy misy olona marary tonga dia izy mitotototo any le priorité hoe ka zay zavatra tena mila tonga ao anatsika mihitsy zavatra tahaka zany mba ahafahantsika misitraka koa le bénédiction tsy takatra ny saina manina izay mpan'Andriamanitra atsika tena keny tsara Andriamanitra hoe zany rehetra zany akoa tsy makivy fa vao maiky manino mankorager atsika mila mandrosoana ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tokony hoe raha mitahy mpampony anankiray Andriamanitra tokony tady la même façon koa ny mpanompony ray satria on sert le même Dieu fa mbola misy priorité tsy mitovy eo zay mbola misy fiasana saina tsy mitovy amen ka manomboka androany tena kaikinao zay miasa saina ny problème anao zany tsolo hoe Jesosy efa miteny hoe tout est accompli amen kinona mbola iasanao saina hoe amen rehefa miasa saina ny royaume anao Jesosy miasa saina averyko foana ny fomba hitahinanao amen ary Andriamanitra tompoko marina zay principe biblique izy principe spirituel fa rehefa miappliqué an'izay anao dia tsy mahita hitan'le vokatra ianao amen tenenina akaikinao hoe fantatrao amin'izay zao tokony hiasana saina oui misy ny priorité an'ny olona misy ny souci an'ny olona misy ny matery an'ny olona fa inona matery anao manomboka zao anao rehefa anany zay fo zay tena rehefa mivavaka anao angatao foana zay zavatra efa tena important hoe Andriamanitra mifo tena mientanentana ho an'ny royaume anao inona indray Jesosy ny afaka ataoko mba ho fampantroana ny fanjakanao Jesosy ampiasao mba ho fantsina manino ohatrany hoe famonjena fanahiny hafa ohatra amen dirige ny fanamasina moa sika efa le zavatra naratsika tamin'ny intercession na amin'ny jeudi reny miverina eo daholo fa tena voekina atsika mihitsy zay zavatra hoe business ny ray aloha ifantohana business ny ray misy fotoana kristiana ohatran'ny jentilisa ihany mitombo voahomana miasa andramanalina nefa tsy hita ihany ampivitra foana ny fitahiny taraiky be miramina foana ny fitahiny fa androany tsy miramina tsony fa tonga dia vitesse céleste io satria misokatra amin'ny sainanao androany amin'ny armerin' Jesosy amen hainao ny mitombo voahomana ohatra hoe miasa ihany nefa tsy hita mihitsy le fitahiny satria le souci mihitsy le focalisation adile le royaume fa ny fiainany de tous les jours souci le bobo quotidien inona indray zao tsy mety inona indray zao ny olana any foana ifantohana dia adiny le fanjakan'Andriamanitra dia mazava ho azy raha taraiky be le fitahin'Andriamanitra amen tenenina eky ny fatao hoe ny priorité amen rehefa fantatrao ny définition amin'ny terme anankiray dia fantatrao ny fonction ohatra exemple rehefa fantatrao zao inona ny ilaina micro hitenenana inona ilaina saizy hipetrahana tôbile atao hitaingenana ny fitahina dia notsaty fitahina tompoko reverin'ny olona foana fa vola matériel fa ny fitahina voalohany indrindra fiainana amen tenina eky ny fitahina egalina fiainana hoe donc izy jerentsika amin'izay Genesis andonina Genèse chapitre 12 sy rehefa tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abraham miaingany le izy Genèse chapitre 12 verset 2 à 3
article izy a amin'ny teny gasy. Genèse chapitre 12 verset 2 à 3. Dia tonga anao firenena lehibe ao sady tanao sy alehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao ary hita izay manisy anao fa hanosona izay manosona anao ary aminao no mitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Rehefa niteny Andriamanitra tany amin'ny Abrahama hoe mialana olo izy amin'ny tenina izay misy anao io fa andehanao izy mandeha amin'ny tany anankiray dia ano izy no tahiko anao. Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Abrahama teto hoe meko vola be anao fa hono izy ho tahiko ianao. Amen. Rehefa tsara ilay izy ho tahiko anao izy fa tsy meko vola be anao. Ataovy anatin'ny losanjy hoe fa important be zay zavatra io, misy différence zay zavatra io. Rehefa tsara fa ny Andriamanitra Abrahama fana tena fiainana fitahina, tena le n'aiza lehana dia misitona azy foana ny prospérité. Amen. En fait, vie bénie mihitsy ny men'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'ny promesse tamin'ny Genèse chapitre 12 verset 2 io. Dia rehefa tsara ny tantaran'ny Abrahama tany Egypte izy dia ninina zavatra izay nataony tonga dia nahita fitsotrodrao fotsiny izy satria miaraka tamin'ilay faveur divine le fiainana bénie mihitsy ny men'Andriamanitra azy. Tany Kanana izy tonga dia nanankarena be tampoka izy satria nisitona an'ilay fitahina satria ny men'Andriamanitra azy io fiainana fitahina io. Amen. Fiainana ilay izy mitondra ny fitahina. Amen. En fait, le fitahina tenentsika le mateatra hoe vola, trano, tomobila, en fait, vokatry ny fitahina ireny fa tsy fitahina proprement dit. Vokatry ny manifestation ny tanan'ny Andriamanitra miasa tany hoe azo tsapainao tanana quotidien reny zavatra reny fa tsy reny natao hoe fitahina, vokatry ny fitahina reny. Amen. Dia fala mampilaza aminao falovanao koa zany. Amen. Alléluia. Satria anao taranaka Abrahama alalan'i Jesosy Kristy tompony izy any amin'ny Galaty 3:3. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Galaty any hoe nous sommes la postérité d'Abraham ozy par Jésus-Christ. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia notsara ty zavatra ty. Rehefa nanolo-tenan'i Jesosy lovanao io promessin'Andriamanitra izay men'Andriamanitra ny Abrahama io fiainana misitona fitahina io fiainana mitarika fitahina io fiainana fampahitana fity io amin'ny lafiny rehetra. Amen. Fa ny zavatra voalohany indrindra mila conscience zay aloha anao hoe anananao io zavatra io. Amen. Tenina kena ianao ny tena olona tahina be hoe Andriamanitra tady fa Abrahama nge tena ino? Abrahama nge tena olona manina raha itsika tsara ny tantaran'ny Genèse. Ny zavatra rehetra natao fa tena hoe c'est le plus béni des hommes. Tsisy olona tena béni Abrahama zany satria nomen'Andriamanitra mihitsy zay béni zay alliance covenant na fanekena nataony tamin'ny Abrahama io zavatra io. Amen. Tenena kena sitranao io zavatra io hoe fa misy fotoana anao rehefa quotidien anao rehefa ohatry hoe découvert kena à la fin du mois aiza indray nahitana vola ampiana amin'ny facture dia ohatrantsika tsony ilay fiainana Abrahama. Nefa ny fiainana Abrahama io ao anatinao foana io fa rehefa tsy tonga saina ianao dia tsy miasa aminao io zavatra io. Ny importance ny sekoly fampatsiahivana hoe iza ianao, iza ny lovanao, inona ny antom-pisianao ary inona ny programen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Tena kekena zay ny ilana ny sekoly hoe prise de conscience fampatsiahivana ny identité anao. Amen. Fa rehefa tsy fantatrao momba anao tsy sitranao io fiainana Abrahama io. Amen. Tadio tsara Luka chapitre 15 le tantaran'ilay zanaka Adala. Haitsika tsara le frèran'ilay zanaka Adala tsy le nandany le arena ny tany izao tontolo izao fa le nijanona tao an-trano. Tadio tsara fa iny rahalahy iny koa tsy nafantatra ny identitény ny toerana izay misy azy. Rehefa tsara fa jaloux be le frère iny rehefa tonga le frère n'ilay dilapidéany iny ny richesse ny rainy hoe fa manino izy ianao data manao fety ho an'io rahalahy io nefa za je te sers tous les jours de ma vie, pourquoi tu me bénis pas? Et aussi les pleins maintiennent les as, mais mes fils, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai à toi aussi, tout ce que j'ai à moi est pour toi. Mais pourquoi aussi, Manine, pourquoi tu es mais pourquoi aussi tu es comme ça? Ati tsy fatan'le io rahalahy io hoe zavatra ananany rainy ke zavatra lovany héritage izy zany iny bandi zany tena nampanahery be mihitsy fa toko milliardaire zany dia ohatran'ny 4 000 foana. Raha ohatra atao ohatr'izany le izy raha ohatra atao ohatrany hoe parabola kely satria izy ohatran'ny tady tamin'iray foana mihaon'le arena mihaon'le fitahina za ohatra miasa foana za ohatra manompo anao foana za ohatra tsy midéshonoré anao mihitsy fa aiza le arena fa aiza le vokatra dia ozy izy indrainao io fotsiny le izy fa ianao tsy nandray an'le izy. Tadio tsara fa le fiainana efa tahina efa nomen'Andriamanitra antsika le izy. Amen. Fa mila aloha tanao Andriamanitra tsy miasa aminao raha tsy tonga misaina amin'ny zavatra anankiray aloha ianao. Zay mpatonga hoe tongava aminao arak'izay inonao. Ianao raha tsy mihina olona tahina dia manino tsy ho tahina mihitsy ianao hoe impossible zany satria ianao mihitsy mibloqué an'ilay izy raha tombosainao za ranga tsy tahina zany za ranga manitra foana za ranga olo foana za ranga tsy tavoaka mihitsy dia manino iny ny volenao raha tombosainanao
dia logika ho azy iny mba miseho manifeste eo amin'ny fiainanao. Zay kely fa tonga antsika miteny tandre miteniteny foana e. Fa matoko antsika miteniteny foana dia tsy fantatsika ny vérité satria izy betsaka ao am-pony voky ny vavy dia averiko zay mampatonga antsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa betsaka tenin'Andriamanitra tsika dia miteny parole en fonction ny tenin'Andriamanitra dia mitranga amin'izay ilay vokatra. Amen. Josué chapitre 1 verset 8 hoe aza vela hiala am-bavanao izy ny tenin'Andriamanitra. Saintsaina efa haintsika intsony ilay saintsaina fa aza vela hiala am-bava, c'est-à-dire que la parole de Dieu on doit la proclamer tous les jours de notre vie. Aza vela hiala mihitsy zany vao misy mamanke zany parole de Dieu, parole de Dieu. Dia ina moa mahatonga antsika mi-insister hoe proclame la parole de Dieu dans ta vie. Vao mivoaka ny trano dia tsofo rano ny journée anao, miavaka indray andro any e, mahita fity indray andro any e, isy fahagagana indray isy trako e. Amen. Ny olona nge be dia be ohatra mikena zany adala koa ty iny fa minominino fa fait izy tsy mahafantatra n'ilay zinonao atao izy miteny an'izany zavatra zany. Tenena aketra mila manao an'izany tsika hoe exercice nge zany e. Rehefa manao an'izany tsika dia maninona hoe iseho amintsika ilay voninahitra Andriamanitra. Amen. Tadio tsara fa possible ny zavatra rehetra, tena possible ny zavatra rehetra. Dia zay zany fitahina tadio tsara fiainana ilay izy. Fiainana ilay izy lovantsika avy amin'ny Abrahama tamin'ny lalan'i Jesosy. Ndao mijery verset tsika mba ahafahantsika noter an'izay. Galates chapitre 4. Raha sara verset fa ilayntsika zany amin'ny école de prospérité sy amin'ny lafiny rehetra koa. Galates chapitre 3 verset 29 tombok azafady. Galates chapitre 3 verset 29. Galates chapitre 3 verset 29. Fakino rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Dia ina hoe promesse men'Andriamanitra ny Abraham io hoe tu seras un homme, tu seras béni de toutes les nations. Amen. Tenena akaikinay ianao nge tena béni efa béni hoe. Amen. Ary ianao aza mitsiritra amin'ny fiainan'ny olona zao tontolo zao fa ianao mihoatra lavitra reny ianao. Satria tadio tsara fa Abrahama mbola manana ny olona zao tontolo zao, tsisy dikany ilay olona manan-karena ny olona zao tontolo zao reo, i Abrahama mbola nanana an'izany. Satria ilay fitahin'Andriamanitra mihitsy fitahina ambony rehetra neny azy. Ka jery tsara héritier aussi izy ianao de la promesse par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Zay point ray misokatra ny sainy voata satria milina an' Jesosy mpandova ny promesse lovaka zany ny fitahina. Amen. Tenena ekeny important be zay point zay le satria raha tsy fantatrao zay zavatra tonga dia bloqué daholo ny ambiny rehetra. Fa mila tonga saina aloha ianao. Tenena ekeny mila tonga saina aloha ianao hoe amen. Raha isary zay point zay fa important zay. Tadio tsara averiko tsara tsy vola no men'Andriamanitra na tomobile na ondry no men'Andriamanitra ny Abraham fa fiainana fitahina. Fiandelinay naiza lehana dia zay nge le faveur divine e. Zay natao hoe fampahitana fity averiko foana. Ny fampahitana fity tompoko tsy vokatra ny fisasaranao hoe miasa andramanana ianao dia zay vao mahazo vokatra. Tsy fampahitana fity zany fa fampahitana fity tsy miasa koa ianao fa men'Andriamanitra natotro zao fotsiny. Zay le atao hoe fitahina Abraham. Zay le faveur divine miasa aminao. Amen. Satria tsy fitahina ilay izy tsy avy amin'Andriamanitra ilay izy raha hoe niezaka ao na ny effortnao personnel na nizonao zavatra anankiray. Fa rehefa Andriamanitra mameno ilay izy tsy nao inina ianao dia zay le fiainana fitahina. Amen. Be dia be ke ny olona miainana fampahitana fity. Ary za mahita koa fa ianao fa niaina ary mbola hiaina mihoatra lavitra zany koa ianao na alehan'i Jesosy satria amanana an'i Jesosy ianao ananao zay fiainan'izay. Amen. Be manko ny olona indray tsy maintsy principe hoe tsy maintsy miasa vao mahazo vola dia mahazo trano dia mahazo karama vao afaka manao vacances. Tsisy an'izany ianao na mahatora mpandrinana afaka tonga milliard. Amen. Tena kena possible zany e. Oui possible zany fa ina aloha ka tsaono fanjakatso ny famariana fo anatanao ny zavatra rehetra. Misy principe ilay izy tsy tonga tahaka zao fa misy principe takina ilay izy. Ampianarina antsika tsara zay zavatra ka tsy fatsakana fanjakan'Andriamanitra ihany fa ndasy aloha mandeha moramora tsara antsika. Ka zao zany misy olona indray malika be ny tarehany raha vao tsy manambola izy tonga dia tirer la gueule be ny tranchany raha vao tsisy ninona ao an-trano. Tenena akaikinao aza manao an'izany ntsony hoe tena aza manao an'izany ntsony reto. Ny fitahinao tsy miankina amin'ny vola zay ananao androany fa tadio tsara fa afaka mivadika ambany ambony ny tantaranao rehefa mihinan'Andriamanitra ianao. Jerevo tsara foana tiako misy ny exemple zanak'Israël natiny tao amin'ny voaka tao Egypte. Olona nandeha voa 430 ans en une nuit, transformation totale en destinée anjareo. Tonga dia dépouillé totalement
mety Egypte manontolo men'Andriamanitra natolon'Andriamanitra daholo ny fitahina Egypte nefa ny andeha 430 ans za mahita amin'ny fiainanao fa mety tapoka aminao ny fitahina amin'arben'i Jesosy amen ary tadio tsara ny teny fikasana zay asika amin'ity taona ity ny Andriamanitra amena ny fitahina tapoka tonoka amin'arben'i Jesosy fa tsy maintsy mandray an'izany tsika amin'arben'i Jesosy amen io zay mino dia mahita vokatra tenena any amin'ny résultat tsika miona hoe amen amen marina zany za koa any amin'ny résultat mihitsy satria mino an'izay teny zay amen tadio tsara fa teny zany tenin'Andriamanitra zany fa tsy tenin'olombelona amely tapoka amin'ny fitahina izy Andriamanitra amen possible ny zavatra rehetra ozy ny mpanofon'Andriamanitra teo raha ny zanany natokana ary nafony Jesosy nafon'Andriamanitra izy ny zavatra pressionné ao an'Andriamanitra Jesosy maika avy eo izy fa ny zavatra rehetra zao tsy omena anareo raha io Romain 8 chapitre 8 verset 32 fotsiny ny saintsaintsika dia méditetsika hoe Jesosy ary nafon'Andriamanitra nefa ny Jesosy ny tena pression teo mason'Andriamanitra ka maika avy zao rehetra hoe tsy omeny tena hoe meny hoe fa patience tsara hoe mitoera tsara fotsiny tany sitrapon'Andriamanitra hoe dia omena anao io amen za miteny anao azakivy re tena azakivy mety mitenao paster za efa manompy any depuis des années tsy hitako ihany izy ty za miteny anao hoe mahereza foana tenenaka courage hoe tadio tsara nge fa ny zavatra zay ataonao zao misy valiny foana io rapitso tsy voatery io valin'Andriamanitra hoe rapitso dia rapitso fa mampiminy ianao tonga dia ohatrany instantané foana mampiditra 2 euros amin'ny machine selecta ty Andriamanitra dia valio aiza le tobile aiza le fiara aiza le zanaka aiza le fitahina tsy ohatr'izany le izy fa Andriamanitra tadio tsara fa manomana tsara indrindra mihoatra zay verinao ary tadio tsara fa nieritreretinao hoe mety kely satria anao mety hoe limité amin'ny pensée anao ianao mety nga Andriamanitra mba me 10 000 euros fotsiny ananga fa mba hanangaka business fa za mitenao fa 1 milliard d'euros afaka amina Andriamanitra anao raha tena matoky ianao tenenaka aleo Andriamanitra ny anao azy hoe fa le any amin'ny priorité sy ny fotosaina mihitsy tariana hoe any amin'ny royaume de Dieu aloha voalohany indrindra dia manaraka daholo zany zavatra rehetra zany amen tenenaka ny olona tena be mihitsy ianao hoe zao zany ozy izy koa ny amin'ny Genesis any efa fantasika daholo le verset ny zavatra hita tany izy dia nataony iny nataontsika ho domineny zany hoe anjakana anapana zany hoe manina zany tsika fahefana zany hoe sitrahantsika fotsiny zany ny royaume ity satria men'Andriamanitra antsika zany zavatra zany amen ka za tena mahita fa za oketanao androany tena misotra amin'ny fisainanao ary tena za tena mahita mivavolombelona fiainantsika tsy raha iafy rehetra satria amangy antsika amin'ny fomba agaga Andriamanitra amen tadio tsara koa fa ny œuvre ny Jesosy teo anankiroa dia no tsara ty zavatra efa nampianarantsika foana koa amin'ny école rehetrarehetra ny salut na ny famonjena dia manino tamintsika sy tamin'ny Adama sy Eva nisaraka tamin'Andriamanitra ny désobéir manino ny tao Edena dia very ny fanahiny dia iny antongavan'i Jesosy irestaurer an'izay relation zay very tao Edena zay dia manino racheter ny Jesosy sika manino novonjeny Jesosy amin'ny fanahintsika amen zay atao hoe salut haintsika tsara zavatra zay tenanao hoe hainao tsara fa izy zavatra zay salut zany famonjena amin'ny fanahy satria very ny olombelona rehefa nanota dia nanino tonga Jesosy nanofotra an'izay zavatra zay zao nefa zay le spirituel fa be de bien kristianina tsy manana koa hoe spirituel ihany ny œuvre Jesosy nataon'i Jesosy fa au niveau âme scorko nanao Jesosy amen zay ny averiko hoe be de bien kristianina raha papapapiteneteny tsy fantatra be spirituel be amen be fa ny prospérité misy zavatra tsy saina dia taraiky be foana le prospérité amen fa androany mpianariny Jesosy sika tsara mihitsy inona le principe le prospérité dia ho azonao zay zavatra zay amin'ny nahavelon'i Jesosy amen tadio tsara fa i Adama sy Eva ho tsara ty tao Edena olona ambinina sy tahina be tsy marary zany nisitraka ny zavatra rehetra zay zavatra zay ilaina dia tombana daholo satria teo amin'ny fanampian'Andriamanitra izy fa une fois ny désobéir izy zay le grave be le misaraka amin'Andriamanitra non seulement very le fanahiny dia ilany nitongavany Jesosy manino namonjy restaurant zay fa zay koa tapaka daholo koa le fitahina rehetra zay nistrany tao Edena tamin'ny désobéissance nataony raiky tamin'Andriamanitra iny zany malédiction zay mahatonga ny any amin'ny Galaty malédiction ino moa le malédiction reny le oziny reny le malédiction fanitrana foana ohatrany misy aretina manaraka ohatrany misy zavatra tsy mahomby reny lovan'iny désobéissance nataony Adama sy Eva tao Edena dia natongavany Jesosy nefa anafitra an'izay koa amen zay mba tonga hoe ny rôle ny Jesosy tao amin'ny azo fijaliana double sady salut manisy salut ho an'ny fanahy nefa koa fanavotana rédemption manino famofatana ray manontolo mihitsy amen mila fantatsika tsara zay sady voavojo ny fanahy manino no délivrer koa ny momba ny ama sy ny kortsika ray manontolo
amen fatatomany donc ianao io zany a tsy lovanao ntsony ny resaka hoe faratsiana sy malédiction zany satria manino efa noentina jesosy teo amin'ny azo fijaliana daholo zany zavatra etra zany amen mila haitsika zany principe zany fa tsika ndray zany bloqué amin'ny spirituel foana dia mivavaka be oui tsara be zany tena idiray zay tena ilaina indrindra fa misy koa anankiray a dia zavatra resaka âme sy corps efa io koa noentin'i jesosy io tao amin'ny azo fijaliana amen ka zay fiaina rédempteur zay koa tadio tsara fa zavatra nataon'i jesosy koa io tao amin'ny fiainanao amen ka ianao dia olona tena tahina be toko tena olona tahina be mihitsy ianao satria le fiainana fitahina mihitsy a nomen'andriamanitra ho anao amen averiko nina le principe zay narantsika tamin'ny voalohany fikatsahana ny sitrapon'andriamanitra aka exemple na tantaran'olona anankiray tsika david iza manala ny david david tena olona mahafinaritra be mihitsy a david ihany nytenen'andriamanitra anaty baiboly hoe nahita olona aroka araky ny foko tsisy olona hafa afa-tsy david any nanao an'izay ary david tena mahafinaritra be manina moa david ny ten'andriamanitra an'izay satria jerevy tsara nge tena nitoepony david e donc vakitsika amin'ny psalme 132 vakio tsara ny baiboly losinao tsara psalme 132 jerenge le fony david ao amin'ny fanjakan'andriamanitra le fo tena mientanentana tena mirehitra amin'ny fanjakan'andriamanitra le souciany david zany tsy miconforme anaty palais royal fa ny souciany ho an'andriamanitra psalme chapitre 132 vakiko dia ino tsara vakiko psalme chapitre 132 verset 1 à 5 et nous tsara marmène Jésus. Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à l'Éternel. Il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. C'est ça le tataran David. Tamin'ny fotoana io dia tadio tsara fa rehefa maky tsika ny tantarany chronique dia nisy fotoana tsisy trano a nino maison de l'Éternel mipetraka teny fotsiny l'arche de l'Éternel dia david ny tena tsy normal zany zany ave mipetraka anatin'ny confort absolu za anatin'ny palais manana ny zavatra rehetra nefa manino l'arche de l'Éternel ozy manao ohatrany mipetraka etsy amin'ny tokotany eto fotsiny dia ozy ny fanahany david hoe tsy normal zany tsy andeha tomy mihitsy ozy izy david la tsy ataoko rehetra zay ampelantanako a mba afaky mitady zavatra mba hisiny maison an'io arche de l'Éternel io jereny psalme chapitre 132 fa ozy tsy atomy mihitsy ozy izy je donnerai pas sommeil à mes paupières raha tsy mahita trano ozy izy a an l'arche de l'Éternel tenena kely zany fonikatsaka ny sitrapon'andriamanitra hoe amen jereny kely fony david david zany hoe za manana servanty za misy miservir fa oana ozy izy ny andriamanitra zay tompony nameny zavatra etra indray a ohatrany tsy mandeha zany ny royaume ohatrany tsisy ohatrany miramina zany le royaume tsy normal la ozy izy zany fandehana zay tokony atao dia inona nataon'ny david un chronique tsy vakitsika fa resinao fotsiny un chronique chapitre 29 mba mamaky reto baiboly io baiboly ke tena mahafinaritra be tsy histoire légende fotsiny fa misy lesina mahafinaritra be ampianan'andriamanitra atsika ao anatin'io un chronique chapitre 29 tsy vakitsika fa ray manontolo la izy rehefa nieritreritra zany david dia inona nataon'ny david même david daholo les trésors de la terre anamboarany io trano de l'Éternel io misy oro misy argent misy zavatra matériel tsandritra tao tao maniny natony ho fanamboarana tempolin'i Jéhovah amen hitanao tsy narainy david atsony zany le conforme mpanjaka azy hoe za serviteur tsy narahita ozy izy david hoe tsy maintsy manana trano lo ny tranon'andriamanitra ary zay zavatra nataon'ny david sy nanome izy dia nanome ken'andriamanitra fa inona nanome nanome tsara indrindra dia vakio tsara na chronique chapitre 29 tiako be ivavaka david io fa rehefa manao louange izy amin'andriamanitra dia hoe Dieu qui a fait le ciel et toute la terre c'est de toi aussi que tu m'as donné toutes ces richesses et tu mérites la gloire je te donne la gloire qui t'est due zany hoe naveriny david amin'andriamanitra le voninahitsy hoe fantatry david fa matoy izy tonga teo amin'ny trône andriamanitra natonga an'le izy chronique chapitre 29 vakio sy méditer tsara fa mahafinaritra be io tenin'andriamanitra io dia jerevy tsara rehefa hitan'andriamanitra le toen'ny tempoly david ty david ty koa tena olona hafa mihitsy tena tsy matory mihitsy ty zanaky ty fampiatrana ny royaume dia inona am'izay teny am'izay andriamanitra tamin'ny lala Natan teneny david ozy izy fa mitaranak david dia tsy maintsy anaka mandrakizay eo amin'ny trône d'Israël zany hoe zanaky david zany dia son royal foana zany hoe zanaky david zany dia tsy maintsy mpanjaka foana mpanapaka Israely ary alonsa mandrakizay le izy dia inona vova mafaly jesosy aranao izy izy taranak david alleloia satria andriamanitra niny miteny tamin'ny Natana hoe david tena tiako loatra io olona io tena manana fo mientanenta ho an'ny royaume io tsisy fiky fa tsy maintsy tahioky david io izy
dia zay ny exploit David zay ny fahombiazana David satria nanana ny fo io David za mahita fa nanao koa zay fo zay naromeny Jesosy amen tadio tsara fa David tsy exceptionnel fa keka resaka fo le izy teneny hoe resaka fo le izy hoe amen resaka fo le izy afaka nanantsika zany zavatra any fa vadio fotsiny priorité anao tao zay inona zao fantatra fa mandroso fanjakan'Andriamanitra ianao ve tena ohatriny hoe mahatsiaro ambavaka an'le olona mety mbola tsy voavonjy reny ohatra valinao mbola tsy miova dia iny any ambavanao tiako nga matsiova mihitsy azao foana nataony maninona anao raha tsy mba mivavaka azy fa miteniteny foana ohatry zany ianao ndray lasa manozy nay tiako matsiova mihitsy fa maninona fa minona mba mitondra mivavaka azy ampitiavana hoe tia indray dia tsy maintsy miova tia satria fantatra fa Andriamanitra afaka amin'ny zavatra rehetra dia ampitiavana any le izy famonjena amin'ny fanahy ho an'ny havanao ho an'ny collèguenao tadio fantatrao inona ny business-n'Andriamanitra inona ny business-n'Andriamanitra famonjem-panahy ny business-n'Andriamanitra tsisy zavatra ny important an'Andriamanitra eto amin'ity tany tia raha tsy fanahy vovontsy amen zay mpatoan'Andriamanitra amin'ny teny hoe raha misy ray arotsy izy fotsiny tafiditra ao ambaly dia efa fifaliana be hozy Andriamanitra mihoatra n'iny 99 juste Andriamanitra zany rehefa mahita fanolona ray fotsiny ny vovonjy dia efa faly be izy ao anatin'izany zavatra zany teneny akaiky zay business ny rainao hoe ary mila fantatrao zay zavatra izy zay nampisitsika koa maniny mitony évangile mipartager ny bonne nouvelle de Dieu mba ahafahan'ireo olona ao misitraka an'izay zavatra ray ka fatara ny business ny rainao zay zavatra ray fanahy ray vovonjy zay azadiny mihitsy zay ny business ny rainao zany hoe ny fonao ny sainao momba ny ray manontolo zany tokony se focalisenao mandrakariva anatin'izay zavatra ray tsy mivoana n'izay zavatra ray mihitsy ary kristian'ny fiangonana tompoko ino tsara ty fiangonana tsy toerana fotsiny hoe ivoriana na anangonana olona fa toerana amonjeny fanahana olona amen zay tany ampisin'ny église zay mamontsy fanahy tourny évanjely mipartager ny vérité satria tadio tsara nge fa reo olona ao iny andalina iny nge very iny raha tonga Jesosy very daholo iny fa izy moa ny ampiasan'Andriamanitra tao amin'ity tany ty ahafana mikitika an'ilay olona iny manontany ana tsy manontany izy teneny akany iza hoe izy ny ampiasan'Andriamanitra ahafana mikitika an'ireny ianao hoe oui ianao Andriamanitra ke tsy manana olona fa tsy ianao ampiasana an'ireny ka mba meteza rehetra fantsiny ampelantanan'Andriamanitra tena mba meteza fantsiny hitondra mavaka an'ireny hipartager ny bonne nouvelle amin'ireny ame fitiavana an'ireny zavatra ireny tsy hotely foana évangéliste ohatra taty Colombe anao hoe fa mivoy anao hitory amin'ny olona fa mitondra mbavaka anao rehefa mandefa message amin'ny Viber zay madame Costa manino nitoana mbavaka fa mila zavatra andy mba participe anao anatin'ilay royaume divine mety tsy hitany amin'ny taty Colombe anao ry amin'ny KFC mitory azy fa ianao mivavaka mandoalika ao an-trano dia fa hitan'Andriamanitra zay zavatra ray dia manino sady mamaly Andriamanitra no mamalina koa satria priorité anao le fanjakan'Andriamanitra azonao satria tian'Andriamanitra madame Costa vovonjy ary matoky efa vovonjy izy amen ary hotahiry koa ny famonjenao anatiny naromen'i Jesosy amen fa zay hoe business tena business-n'Andriamanitra reny David zay zavatra ray David andrandrantsika tantarana jery tantarana peuple anankiray Agay izy aloha nefa namaky ny boky ny Agay sao dia tonga any an-tany dia ozy izy Agay ianao avy namaky ny boky tadio tsara fa iteny io mbola misy ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny tany rehetra amo izy levana fa niny miteny maritra mandrakizay any an-tany zany misy ny interrogatoire mety fantatra kory izy nefa nio Agay dia ozy Agay ianao avy namaky ny boky teny an-tany Ramos tsara ilay ohatranay tena ohatran'ny tsy mampitay vakina fa ny misisisika be any dia tsy ohatran'ny sita fa mahandreraka be koa rangaty fa nefa matoa Agay miteny zavatra dia misy zavatra mahasoanao amen Agay teneny Agay namaky koa ny bokyny Agay hoe amen fahitanao i Agay amen Agay chapitre 1 jerevy tsara zanak'Israely tena ohatra ny tena voatomana mihitsy jerevy tsara nge na solovakitsika tsara dia hitanao any Agay chapitre 1 manomboka verset 2 raisinao tsara verset fa ilayntsika zany Agay chapitre 1 verset 2 vakiko amin'ny teny frantsay ainsi parle l'Éternel des armées ce peuple dit le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'Éternel c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agay le prophète en ce mot et nous tsara amin'izay teny n'Andriamanitra est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ainsi parle maintenant l'Éternel des armées considérez attentivement vos voix vous semez beaucoup
et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a cache tombe dans un sac percé. Amen. Io natao hoe kristianina tompoko tombo vahoana. Ohatrany miasa ihany, ohatrany du lundi au dimanche miasa ihany, fa tsy hita ihany le fitahiny, taraiky be le fitahiny, miramina be le fitahiny. Fa maninona? Vakingy verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous en prenez chacun pour sa maison. Amen. Moi ça va bien, Tataraniakai. Problème zanak'Israël tety dia tsotra be. Inona? Souci quotidien ihany. Manamboatra ny tranoko aloha. Tsy manam-potoana rehefa sabotsy mbola hanao maison. Ay, zao mbola hividy bois, mbola hanao an'izao, mbola handeha mariage. Io souci zanak'Israël dia inona? Nisy impact teo amin'ny fiainana fitahin-jareo a, le zareo tsy nametraka lara-pahamelona iny mifanjaka an'Andriamanitra. Tsy ny rebâtissen'jareo iny porte de Jérusalem nefa nodana fa chacun pour soi, chacun pour sa gueule, chacun manino, chacun manao izay mapetipety ny fiainana. Tenenina ankehitriny aza manao mapetipety izay fen'ny fiainanao zany hoe tenena izy e. Fa Andriamanitra manino manao izay mapety ny fiainanao rehefa ataonao lara-pahamelona ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Tsy ohatra ho azon'ny kristianina maro mihitsy ny tantaran'ny zanak'Israël tao anatin'ny boky Hagai io. Dia inona ny tranga? Orona zareo. Nefa hoe manompa ny Andriamanitra Israely any, manompa ny Andriamanitra ny tompony bénédiction, fa tsy mety tafavoaka mihitsy satria mitranony sy momba azy sy souci quotidien foana tamin'ny foana ny focalisation. Fa nefa mahafinaritra be tamin'io tantara io tonga saina amin'izay ny zanak'Israely. Amen. Rehefa tonga saina zanak'Israely dia tsofiny nampiteny Andriamanitra tamin'ny Zorobabel zakitsika tsara fa favakio ny tantarany akay satria tiako koa anao mba mamaky baiboly. Amen. Tenenina kely tiako anao mba mamaky baiboly hoe manana méditation na tenin'Andriamanitra fa tena misy zavatra tsara be anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe tantara mahafinaritra fotsiny fa fandraisana lesina mba ahafahantsika miaina le izy amin'ny vie quotidienne antsika. Dia inona zavatra nitranga anatin'io Hagai io rehefa tonga amin'izay zanak'Israely tenena kely izay nefa tonga avasaina hoe rehefa niteny amin'izay tena tsy normal marina ahoana ny rivon'i Jerusalema potika nefa nitsika mipetraka anaty trano fa manina ny businessika foana natao lara-pahamelona fa business'Andriamanitra tsy mandeha. Dia inona ny tranga? Hagai chapitre 1 sy 2 za tsy hamaky fa vakio le izy rehefa nanao amin'izay zanak'Israely tonga amin'izay latsaka andovanan'ny tenin'Andriamanitra. Hagai chapitre 2 verset 8 ozy ny volamena sy nino ny volafotsy. Alléluia. Omeka anareo zany zy Andriamanitra. Amen. Marina zany. Une fois fotsiny zanak'Israely zany tonga hatrany hoe bon maintenant on va reconstruire les portes de Jérusalem. Zay fotsiny ny tao anatin'ireo les convictions le hoe andehanao an'izy dia tonga dia namana Andriamanitra tamin'ny Zorobabel hoe ndana teneniny Israelita rehetra fa manino ananga hitahan'izy ireo ao izy. Ary vakio tsany le Hagai chapitre 2 fa vita inan'ireo papina sakatra ny saina mihitsy ny sitran'ireo zanak'Israely rehefa natsangany zareo inona zareo natsangany zareo ny porte de Jérusalem. Alléluia. Ary le tantalaza tao mahafinaritra fotsiny lesina ao amin'ny baiboly mahafinaritra. Principe olana anankiroa zany hitantsika tao zanak'Israely sy David. Dia inona zavatra tao rehefa nanao zareo fampantrony mifanjaka an'Andriamanitra dia manino Andriamanitra nge Andriamanitra marina hoe Nombre chapitre 23 verset 19 averina foana zany amin'ny école toutes les écoles fa tsy manino. Nombre chapitre 23 verset 19. Nombre chapitre 23 verset 19. Andriamanitra sy tsy olombelona kandangy rehefa miteny izy dia tsy maintsy tanterahana. Ary Andriamanitra videla miteny ny olombelona afaka mandangy aminao fa Andriamanitra tsy mahamandangy zany izy satria izay maha-Andriamanitra azy. Amen. Ka misy principe la izy. Ary zany naverentsika foana amin'ny Deutéronome chapitre 30 hoe le teny tsy lavitra, tsy any an-danitra, tsy any amin'ny ranomasina, tsy any plongé akory fa eo am-bava le izy, ao am-po efa anaty baiboly. Fa ny anjaranao manday an'izy mino an'ilay izy dia m'appliquer an'izy dia mahita vokatra. Tenenina akaiky hoe mora ange miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Tsara be le izy. Dia tena santra misy ny fiainana zanak'Israely après an'izay décision izay nataon'jareo izay manino tao anatiny hoe fanaparitra ny fanjakan'Andriamanitra. Exemple anankiray ihany teny teo mpanompon'Andriamanitra Mardoché. Natalia zao tenenina hoe ndalina ny vavady le promotion zao lasa tadizo. Tsy manana fa tadizo zao tonga vera anaiky tadizo anaiky
manino nampandroso fanjakan'Andriamanitra dia tsy magaga raha isy eo aminy le fitahina. Amen. Fa nefa Andriamanitra koa tsy miangatra fa natany koa dia tahina dia tsika rehetra koa. Alleloia. Andao tsika tehaka alohan'Andriamanitra e. Tenena kely mba kolona kely koa tia mba mampimay fa tsy mitrancher la gueule ohatran'ny indraindray fa mba kolona kely koa. Amen. Tantara Mardoké, fantatsika tsara ny tantara Mardoké. Inona ny fety mbola Mardoké? Zay manko le transition amin'ilay izy. Mardoké ao anaty baiboly dia fantatsika tsara fa inona ny rôle. Manino? Mpiandry vavady. Dia haintsika tsara ny tantara za tsy tema za verset fa tiako mihitsy noteo fotsiny Mardoké dia andany dia davana trano. Amen. Anontany hoe Mardoké any an-danitra any fa vakianao koa hoe boky hoe. Dia zao le izy. Hitantsika tsara nisy épisode zay atao amin'ny bokin'ny Ester. Misy efa zao épisode zao. Misy olona anankiroa naika hamona mpanjaka Assuérus. Nisy conspiration zany hoe vonoinay le mpanjaka. Dia inona ny trano? Ihain'ny Mardoké zay conspiration zay. Dia inona natao Mardoké? Tsy nitazomo anazy le izy fa lasa izy niazakazaka tonga dia niremonter zay information zay. Tandreno fa misy tentative d'assassinat ho an'ny mpanjaka Assuérus. Miainy tsara tsika. Io ohatreo fait ohatra manino ny fanjakan'Andriamanitra. Zao le parabole amin'izay. Satria nisy nanino nisy nitady hamotika ny fanjakan'Andriamanitra. Hoe fanjakan'le mpanjaka Assuérus zany. Satria nisy fahavalo mihitsy te hamotika an'le roi. Dia iny amin'izay Mardoké tsy akaiky kosa zany Mardoké. Je laisse pas ça passer comme ça. C'est le royaume. Ahoana injory fotsiny tahaka zao fa ahoana ozy izy andeha hazakazaka. Inona fotsiny atao Mardoké zavatra tsy saritra. Nirapporter l'information fotsiny izy hoe tandremo fa mety misy hamono ny mpanjaka fa reto. Haintsika tsara le tantara zay le izy hoe mikatsaka miaro ny fanjakan'Andriamanitra. Tena zavatra mahafinaritra be rehefa nivanginy fanahy amin'izay le mpanjaka dia tsy natory izy za tsy teny aiza amin'ny verset fa teny amin'izay izy hoe inona mijery amin'izay izy dia hoe mijerena zany le boky tamin'izany nisy an'le boky ohatrany hoe ny zavatra izay natao rehetra teo Susa hoe inona nataon'ny olona. Dia rehefa sokafana le boky dia tonga teo amin'ny Mardoké hoe Mardoké kika hitananao zavatra niaro ny fanjakana izy izy raha tsy izy dia tena maty ny fanjaka. Dia inona zavatra nitrango izy nareo ozy izy dia tena tsy afaka avela tahaka zao i Mardoké satria nanao zavatra niaro ny fanjakana. Mahafinaritra be le tantara. Dia inona nasana dia inona zavatra anseho le Mardoké mpiandry vavady nalaina mihitsy nakanjo habit royal mena cheval royal dia nihonorena teo anivon'ny peuple suzy le manontolo satria io le niaro ny mpanjaka. Inona le fanohana tiako amikavina amin'izay niaro izy ny fanjakan'Andriamanitra. Niaro satria nisy te hamotika ny fanjakana tamin'izany fotoana izany. Amen. Tenena kekiny hoe toe-polo izy hoe tanatin'ny toe-polo Mardoké mihitsy niaro an'le royaume. Dia jereo tsara Mardoké le mpiandry vavady nahazo promotion fa tsy amena le miteny amin'ny teny sasy na le manao amena alleloia be le taditra isan'andro le mitady sitraka mandrakariva amparitin'Andriamanitra le mitakisikisiny reny fa Mardoké nanana le fo tia amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Alleloia. Tadio tsara fa Andriamanitra tsy mijery ny titre anao hoe pasteur ve anao sa apôtre na bishop anao rehefa hitanao izy tsisy dikan'izany. Tsisy resaka titre na galone na emblème na décoration tokony fitahina fa foly izy. Amen. Mana ny hevitra be mihitsy zaho zaho proche ny mpanjaka Assuérus, zaho milona mandrakariva eo aminy, zaho mitositosy mandrakariva eo aminy, zaho kosa ve melika ny tena poste suprême rehefa ho avy fotoana. Zay le izy fa taiza le izy tany amin'ny Mardoké le izy satria Mardoké nanana le fo maniny miaro ny fanjakana. Amen. Dia jery tsara kely fisandrata Mardoké tena mahafinaritra be mihitsy. Mpiandry vavady lasa premier ministre d'un coup. Zay le fanotrono, zay le fitahina ametapaka amin'ny titontiny naren'i Jesosy. Atoloka amin'ny naren'i Jesosy fa hiatra aminao zany zavatra any naren'i Jesosy. Amen. Possible zany e. Andriamanitra tsy mivomaly ny mandrakizay raha vitany tamin'ny Mardoké zany vitany aminao e. Fa nany le fo développé le fo angataon'Andriamanitra nanan'izay fo zay fa manapetrika amin'ny fanamasiny. Amen. Tenena akaiky hoe tsisy piston'olombelona mihitsy zany aiza ve ka esclave rangaly du premier ministre d'un coup tsisy afaka hoe ndeha ame kely aloha ndeha paye 200 millions kely dia tonga dia hita non tsy piston humain zany fa piston divin. Amen. Alléluia. Tsisy resaka piston'olombelona andananga misy connaissance koa dia mba atositosy eo rangaly CV koa non fa rehefa Andriamanitra zay manandratra zavatra sy takatry ny saina mihitsy ny zavatra zay ataony. Amen. Dia inona ny tranga mpiandry vavady inona zavatra ny tranga tonga dia premier ministre d'un coup satria tao anatin'le foa mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ka zay tadio tsara tsy ianao manao amen sy alleloia be sy mety spirituel be
zany akory miteny za miteny fa tsy hoe diso zany a fa fatalo le principe ino ny principe atakian'andriamanitra amin'ny resaka prospérité le folo tena le folo mitady ny royaume-n'andriamanitra le folo mitady le fampandroana fanjakan'andriamanitra mandrakariva tsy mahatondra sy Davida hoe tsy atomy mihitsy a enjana ke le fony Davida tena niaiky ana ina za izy Davida tena tsy ahita toromasy mihitsy ohatran'ny hoe parabolisena zany le teny Davida hoe tsy atory mihitsy a je veux pas me coucher en paix tant que l'arche de l'éternel ne se trouve pas dans une maison izy Davida tena hoe zany matery any Davida zany ary tsy mahagaga olona tahina be izy anatin'izany Davida amen izy koa ohatra ny principe be dia be any Néhémia izy mavantana Néhémia inona ny zavatra natao Néhémia Néhémia ndray tomany mihitsy izy rehefa rava ny mur ny Jérusalem Néhémia chapitre 1 vacu ny tantara Néhémia ozy izy Néhémia personne ozy izy ne réagit pourtant les murs de Jérusalem ozy izy tombent comme des ruines dia Néhémia tena tomany mihitsy raha hoe maninona fa maninona boky an-tranon'i Jehovah dia tonga dia hono izy Néhémia anao a zay eto am-pilatanankiray manontolo andeha maninona andeha réparer brèche mba ahafahan'ny tranon'i Jehovah indray mitsangana dia jereo tsara ny tantaran'i Néhémia chapitre 1 jusqu'à 9 fa Néhémia dia tompoko dia olona tahina be koa amen satria olona nikatsaka fanjakan'andriamanitra mandrakariva amen tenena keny hoe toe-po le izy hoe zay nge nianarantsika ny sekoly ary tena mahafinaritra be amin'ny fanamasina mampianatra antsika foana inona ny zavatra tokony atao diligentsika amin'ny lalan'ny verset biblika amin'ny lalan'ny exemple koa anatantarana mpanopon'andriamanitra zay anaty baiboly zay niainan'le izy dia afidera foana dia me expliquer zao nge zavatra tokony alao zao nge lana tokony ale dia misipika an'izay koa le izy amen avy koa mitantarana anaty baiboly tsy atao mafalifaly fotsiny hoe Davida nandesiny Goliath tsy tantara mandray fahatena natao fiainanao le izy amen ozy any amin'ny Corinthiens hoe natao exemple eny izy mba ahafahantsika manao zay tokony ataontsika ary ahafahantsika koa mitanina amin'izay tsy tokony ataontsika amen ka zay reny tantara eny ahafantatsika zao ny tantaran'i Davida ahafantatsika tantaran'i Néhémia ahafantatsika tantara Mardokia dia verimberena eny dia reo rehefa any an-trano dia vakio le izy dia livy amin'izay zay takian'Andriamanitra fa men'Andriamanitra anao le izy amen tenena keny hoe tsara Andriamanitra hoe ka zao aza mitonotonotsota hoe tamin'ny mamona tena aza mitonotonotsota tamin'ny mamona fa vitan'Andriamanitra zao tadio tsara rehefa mitonototo ianao fanjakan'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy manino maneraka amin'ny mamona mitonototo hitady anao amen marina zao ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra ny famarinana dia nampanareo ny zavatra rehetra amen andao averina ihany Matthieu chapitre 6 31 à 33 tsy maninona fa verimberina foana Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33 Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33 Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33 fakiny rehefa hita amin'ny arameran'i Jesosy ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que me boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Vous en demandez, aza souci un quotidien, aza souci des vacances, que tu prévois de faire en juillet, aza souci c'est wano, aza souci c'est voir me rapide. Vous mais quand on a deux ans d'être, c'est fatal vous y fa ilainareo zany tadio tsanga efa nijetilisa misouci an'izany zany nge niasana andreo manalo io zany nge niasana français toute la pendant des heures mba hisitraka vacances kely rehefa tonga ny été zay fa ianao a tsy manao an'izay fa men'Andriamanitra anao fotsiny zay zavatra zay satria manino manao azy ianao ka misy fotoana ny kristiana diso souci foana. Tu te soucies toujours de ta vie, de ton petit bobo de quotidien, mais tu ne te soucies jamais du royaume de Dieu. Ça va bien aller, c'est la relation les fitaïens. Enfin, dire les soucis, oui. Maintenant, je décide de focaliser mon être entier vers le royaume de Dieu et je laisse le reste à Dieu, c'est à lui, il sait le faire pour moi. Amen. Amen. Ils ont des autres Amen. Jean chapitre 3, verset 30. Jean chapitre 3, verset 30. Amen. Amen. Jesus.
chapitre 3, verset 30, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Amen. Ina moa dikany verset io, miaina ny attention amin'ny fianakira manontolo, miaina focalisation amin'ny mombana foana fa manino, il faut que le royaume de Dieu augmente. Zay ny teny teneniny raha toboarintsika amin'ny école de prospérité. Anany foana zay fo zay mandrakariva. Inona zavatra ataoko mba ahafahako maninona mampandrosany ty fanjakan'Andriamanitra ty. Tadinga fa zavatra fafinao tsy maintsy jijanao foana e. Amen. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas toujours le récolter tôt ou tard. Fa zao ny teneniko aminao, raha mbola tsy mitonga le izy marety fa zay mahatratra amin'ny farany maninona mahasatroboninahitra. Amen. Misy fotoana manko ny kristianina koa ndraindray rehefa mandeha eny fiaina dia ohatran'ny hoe mivavaka ihany manompy ihany dia ohatran'ny tsy hita ihany le izy, tsy hoe tsy hita ihany le izy fa aveko foana manamboatra anao Andriamanitra. Amen. Zao ngely izy tsy ataon'Andriamanitra ohatran'ilay nouille instantané le tonga dia atao 2 minutes reny le izy fa maninona tsy tsara reny manao, tsy tsara reny raha mila matetika anao fa ketrehany tsara le fitahina sy le prospérité amboariny tsara mba ahafahany mamea lesy tena tsara indrindra amin'ny fotoana zay mampety azy. Ka mahereza, tena mahereza fa hitan'Andriamanitra io anao eo. Tena matikila tao amin'ny tena zay mametrahanao matiky fa Andriamanitra tsy ratsy fanahy io Andriamanitra tokontsika io. Tena Andriamanitra tena tsara be io ary teneny ekeny hitan'izay ataonao io e. Amen. Ianao aza mihatra hoe tsy hitan'Andriamanitra mihitsy, ianao aza miteny hoe za tsy hita mihitsy miposte, ianao miteny hoe za tsy mitory le micro. Avery foana tsy resaka titre le izy. Fa raha ny pasteur tsy mijoro amin'ny principen'Andriamanitra dia eo koa izy miraisiny. Fa mitovy daholo tsika amin'ny principen'Andriamanitra. Fa rehefa mihintsy mandray ihany mahita vokatra ambadika izany zavatra izany. Amen. Resaka principe ary io marina ho an'ny olona rehetra. Ka sao Andriamanitra mahita anao e. Aza hoe tsy manana poste dia tsisy zavatra tsy za zany tsy tahin'Andriamanitra. Za miteny anao fa miposte misy an'io ny tena tsara indrindra. Amen. Fa matiky ianao amin'izay tena zay nametrahanao fa io ihany no ananganan'Andriamanitra anao. Amen. Or izy natolo izay teo tamy intercision mba fidèle reto, mba fidèle. Fidélité zavatra toepo avy amin'Andriamanitra nge zany. Inona ny tonga tamin'ny Josefa koa izay olon'ny prospérité sy olona tahina be. Efa niatra ny injustice rehetra izy, niaccusé izy tany amin'ny prison izy, nitevatevana izy, nanao zavatra tena ratsy indrindra izy, mais jamais il s'est détourné de Dieu. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié Dieu. Tsy midetourné amin'ny voan'Andriamanitra mihitsy izy fa nino nametraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra foana ny famarina dia inona le izy zay indray le inona promotion divin fa tsy promotion humain. Manino piston divin fa tsy piston humain. Tsisy resaka hoe paye kely aloha ohatran'ny Madagasikara ko mampanahy be ndraindray rehefa miaccéder ana poste anankiray dia ohatrany tsy maintsy mamay vola kely anao dia ohatrany hoe zay vao tonga ny toerana anankiray. Tsisy an'izany fa amin'Andriamanitra tonga dia Andriamanitra mihitsy mananganao amin'ny fomba mahagaga. Dia hoe Josefa esclave tonga dia premier ministre. Jereny le izy tena ilay tsy titre le izy fa toepo le izy hoe. Amen. Ka mahereza rehefa tena mahereza Andriamanitra rehefa misy zavatra goavina be homaniny anao fa za mitenao matola izy mbola tsy omena anao tsy hoe tsy omena anao mihitsy le izy fa omena anao amin'ny fotoanany fa mila maritra fotsiny ianao. Amen. Atao fotsiny sitrapon'Andriamanitra mitoera fotsiny anatin'ny volonté parfaite manao foana zay mahafaly azy ka tsao le royaume sy le fanjakany mandrakariva dia manino manampy anao ny zavatra rehetra ozy izy. Amen. Ina amin'izay le principe ozy atao hoe misy principe izy ina moa le fikatsana mandrakariva nohatra ny averimberina foana teo hoe ka tsao fanjakan'Andriamanitra mais de la royaume de priorité tadio tsara ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana ara-panahy. Amen. Tenena kely fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana ara-panahy. Ny zavatra ataonao voalohany indrindra fanompona tsara indrindra tompoko dia vavaka. Amen. Tadio tsara fa tsisy zavatra mandeha na tsisy vavaka. Amen. Zay fanompona ara-panahy io tsy ianao metsiketsika be, tsy ianao mizesta be amin'izay talenta zay anananao no akory no azy no ahafahanao mahazo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra fa le toepo anananao le anao tena hoe tena Andriamanitra mihitsy zany tena hoe mately le fanjakan'Andriamanitra ianao le participer spirituellement any misy ny tadiavin'Andriamanitra anao. Amen. Jereo nge Néhémie miresaka amin'izay resaka intercession eto satria izay le izy vavaka raisinao dia amin'izay aloha le izy le fikatsan'Andriamanitra le fikatsana fanjakan'Andriamanitra dia vavaka le izy voalohany indrindra. Hitra amin'izay tsika amin'ny intercession fanjakana ara-panahy. Amen. Ozy ny ten'Andriamanitra ny Ecclésiastes hoe nous ne luttons pas contre la chair et le sang fa contre les esprits. Amen. Ary ty asy ty tompoko tsy amikely tsy ampananjana fa mieriny fanahy Jehovah tompony maro. Ny zavatra tsara indrindra zany contribution tsara indrindra ataonao ho fampandroana ny royaume de Dieu tompoko dia vavaka.
amen. Zay na veriko foana mety sy évangéliste ianao ohatrany taty Colombe izy sao mahafinaritra be mahita olona be dia be dia rencontre olona be dia be dia ianao mety miteny hoe za kosa nanga manina zany dia matra tsy mahoatra ny taty Colombe za ohatra mba mitoro olona ihany ohatrany tsy misy mifo non tsy zay le izy fa participant anao dans le royaume rehefa manohana mibavaka anao taty Colombe rehefa mandefa message hoe ty ihany ty mety mibavaka amen. tenenina kely mijoroa anao intercesseur amin'ny fotoana rehetra hoe amen. Ary ny intercesseur tokony tsy miandry fotoana samedi à 15 heures ihany na jeudi ihany fa mitena rehetra zay misy anao no afaka mijoro intercesseur amen. Important be zany zavatra any fa aokantsika tsy hoe rehefa intercesseur vao tonga dia hoe iny afa tonga fa non ao tokantranonao intercesseur any ampiasanao toujours intercesseur eny amin'ny transportnao intercesseur tenenina kely mila mivavaka foana hoe any mefesianisme tena hoe mivavaha mandrakarivo izy ka tsy ho reraka amen. Satria tian'Andriamanitra mihitsy zany tsy hoenao no mampandrosan'io asa io tsy fihetsiketsehanao sy ny talent zay nomenanao enina dia nomena talent ianao fa royaume spirituel io ara-panahy mampandrosan'io zavatra io amen. Tondram-bavaka anao mpanompon'Andriamanitra tondram-bavaka izy ireo mba anina foana mitokana tsara izy ireo mba ahafandreo mandray message amin'Andriamanitra afin mourir koa dans les tena meilleures conditions possibles satria tadio tsara plus mpanompon'Andriamanitra mitokana plus mandray avy amin'Andriamanitra fa plus ohatrany mbola mety misy zavatra be dia be ataony dia maninona plus zany mbola restreint le fotoana hitokany amin'Andriamanitra tenenina kely mila eritreretiny zany zavatra any nanamakitsika tsy mieritreritra ny zavatra any nefa dans le souci quotidien na dia miaraka eto dia faly fotsiny fa misy zavatra ohatrany satria tadio tsara fa ny ennemi voalohany indrindra dia mpanompon'Andriamanitra anatina ministère anankiray ka mijoroanao intercesseur mandrakariva mpanompon'Andriamanitra ianao tsy mety tsy voatery anaty mivahibera je prie pour mon pasteur fa Andriamanitra mahita aminao au grand secret fa mba ataovy le izy tian'Andriamanitra mihitsy zany ianao mirehatra an'le royaume hoe participant anatin'izay ianao mivavaka ianao ho an'ny fanahy very ino nampitoany an'i Jesosy zavatra anankiray mampitoany an'i Jesosy fanahy very any amin'ny elo amen. Tenenina kely zany koa tokony mampitomany anao hoe aza volanao tsisy any aboaka na fin du mois mampitomany anao fa fanahy olona very zay tsy manana Jesosy ny tokony mampitomany anao tena marina zany na ho anakory zany zavatra zany mbola tsy tonga amin'izay zavatra ihany fa tena tiako koa izy na anakoa dia mbo mizara an'izy koa satria mihaino fanamasina an'any izy amen. Mba teny amin'ireny fanan'olo mbola tsy manana Jesosy ireny hoe tambavaka ny vadinao hoe tambavaka ny firenena zay nandananao mijoroa intercesseur fa rehefa mivavaka ianao inona ny secret-ny Daniel rehefa mivavaka Daniel rehefa tao anatin'ny Daniel misy le hitaeta hivavaka io sy ny ten'Andriamanitra hoe vao tao anatin'ny Daniel fotsiny izy le voloary le envie hivavaka tonga dia tonga ny anjela efa vonona manino namaly azy io zany sy natoriza teo atsoy aho dia voalika ianao ianao ke vao mianto fotsiny ao dia man'Andriamanitra fa problème ianao tsy mianto tenenina kely anao zaka mivavaka tsono hoe amen ka zay le izy io tsy hely nitanjakoa fa hely ara-panahy le izy toanam-bavaka ny ministère mijoroa intercession foana ny toerana zay misy anao amen satria hely ara-panahy le izy averiko foana ho tsy ny talenta nananao no ampandrosoana ty asy ty fa hely avy amin'Andriamanitra satria be dia be ndrainge misy ministère ohatrany be dia be mety hoe talenta tsara sy mahafinaritra be ohatrany hoe tena ity averiny tena tsara be ohatrany hoe rigueur tsara be daholo fa ny spirituel misy zavatra manque dia manino en fait tena hypocrisie izy mifarana satria lasa ohatrany hoe orgueil humain fotsiny ny zavatra hita ty avelany fa tsisy tosika Andriamanitra mihitsy mila mitandrina tsika amin'izay zavatra ray ka ny fanompony ara-panahy tsara voalohany ataontsika dia vavaka amen. Jereo inona jereo tsara fitahina Abraham jereo tsara Andriamanitra mitady intercesseur foana fait amin'ny fotoana rehetra inona ny tranga atao amin'ny Genèse chapitre 18 raisinao fotsiny Genesis 9:20 mitady Andriamanitra hoe iza ny intercéder ho an'ny Sodoma sy Gomora satria efa latsaka verdict avy any an-danitra teatika ty satria en abomination amin'ny zavatra zay ataoko dia tonga dia iny Andriamanitra mijoro ty Andriamanitra intercéder izy amin'ny peuple Sodoma sy Gomora haitsika tsara Genèse chapitre 18 mivavaka izy ao Sodoma sy Gomora rehefa tsara ngely fitahin'Andriamanitra mivavaka dia Abraham ny intercéder Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 20 tonga nanankarena be Abraham satria tao anatin'izay fo mi-intercéder ho an'ny royaume izay amen. Rehefa tsara fitahin'i Abraham tany Gerary izy tonga dia n'Abimeleka manino tonga dia ondy amina million tonga dia meny fotsiny comme ça ny Abraham satria zay le fiainana fitahiny zay le fiainana fitahiny satria nanino mivavaka izy auparavant ho an'ny famonjam-panahy any Sodoma sy Gomora amen. Misy vavolombelona ray izay mahafinaritra be olona anankiray mivavaka izy tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mivavaka izy amin'ny fianany ty amin'ny fanan'olona vovonjy fa raha misy na dia misy ray fotsiny arany misy vovonjy dia atao misy 10 millions ny compte koa izy dia ina tranga tena nome Andriamanitra le 10 millions
tsy hoe le 10 millions tompoko anao aloha itenenena tsara tsy hoe le 10 millions le izy fa le etaetanao mihitsy mivavaka ho an'le fanjakan'Andriamanitra le hoe tena misy fanaveny mety hoe misy olona mbola tsy ao mivala dia ilao mivavaka ao amin'ny iny mihitsy fa ny tian'Andriamanitra amen tena ke manomboa zany zavatra any hoe fa zao aloha le izy aza tena le 10 millions aloha fa raha zany tena le 10 millions vao maika moigny azonao fa tsy moin zany anaonao fa tena surprise amen za tsy any am'le le vola aloha fa be dia be koa nde anao an'izay zany dia tonga dake le 10 millions la tsy hita zaka teta amin'izany Andriamanitra ianao ny tena 10 millions aiza ihany le izy non zay le izy fa le folo pour le royaume zay le izy le important indrindra tadio zany nge fa Andriamanitra mahafantatra ny fonao e mpahafantatra ny fo izy manino hainy daholo zay zavatra misy ao anatinao hoe inona ny sosianao isan'andro inona mampientanentanao inona mampirehatra anao inona ny zavatra zay mampitebiteby anao isan'andro io mampitebiteby anao hoe no fanany olona mbola tsy voavonjy fa ny tena ho anahy koa zany tena mametraka an'izany tena priorité marina ve eo amin'ny fiaina quotidien de tous les jours any le izy ohatra mijery fianatry pasteur dao tena tsy mitovy mihitsy izy miasa saina ao amin'ny fanahy tsy voavonjy ianao miasa saina amin'ny zavatra fa tsy magaky izy ratsindratsy raha tsy tahina logika be le izy fa mbavaka eo amin'izay le izy afaka hiainaka zany afaka hiainanao zany fa atovy le izy amen zay ke mahafinaritra be koa ny exemple an'ilay mandehantsika ireny dia lay sandrinantsika ohatra mametra-panontaniana fa ahoana marina le izy sitran'le mpanompon'Andriamanitra nefa izy ohatra ny titariky tia ahoana tsy misindraka an'le izy tsy hoe manamely tena satria disika anatin'izay fa le izy fahaperitra rentana mamprendre conscience tanao hoe inona zany ny tokony atao inona zany ny chemin tokony alehako mba ahafahako miditra anatin'izay chemin de bénédiction zavatra ray zay satria an'Andriamanitra ny zavatra rehetra amen ka mivavary eto tena mivavary toana mbavaka foana ministère toana angava mba hiparitaka ny evanjely toana mbavaka ny zavatra rehetra moyen maro samihafa zay nomen'Andriamanitra antsika voalohany indrindra amen fa quel spirituel ty zavatra ty fa rehefa anananao zay zavatra zay za miteny anao fa mandeha daholo ny zavatra rehetra amen satria zay ngely izy tu te soucies du royaume Dieu se soucie de toi amen lasa mamona mihitsy ny dia mitototy aizy datoriza aizy hitrata fa ile olona tahina be amen satria zay le izy satria mikasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ka mba hanany zay fo zay le tena mba hanany amen mba hanany zay zavatra rehefa tena zay ny moyen ahafan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika fanompona ampanahy vavaka fanompona ny faharoa farany talenta zay men'Andriamanitra anao Romains chapitre 12 verset 2 atoro izy mombana ray manontolo comme un sacrifice vivant agréable à Dieu zany hoe fonao fisainao fananao talentanao zany atororan'Andriamanitra amen atororan'Andriamanitra daholo reny talenta reny pour faire fructuer le royaume tadio tsara fa Andriamanitra mamian'ireny talenta reny fa aza miabe hoe zany tena enjana be zany tena favori be fa Andriamanitra namian'izany ele izy fa mafazana atovy inona zao metetratra inona zao tokony hiasa fanompona matériel inona zao mety tokony mbola mapety fanontona fanjakan'Andriamanitra eritreretra le izy angataon'Andriamanitra dia afafazy le izy amen soan'ny pasteur le izy fa ho an'Andriamanitra ao anatinao le fo nentanentana mirehatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra amen tena resaka principe biblique daholo le izy ianao mba fidèle midinina zany koa anisan'ny fanekena covenant na alliance ataon'Andriamanitra nitahinan'izany ianao ve manao an'le izy Andriamanitra efa mampianatra an'le izy Andriamanitra efa miteny an'izy mandrakariva fa ianao ve mba hanatanteraka an'le izy le izy omen'Andriamanitra tsika daholo fa le izy nare tsy manao tsika na mbola mieritreritsika dia mbola bloqué foana le izy fa za matoky androany amin'arabean'i Jesosy fa miovy ianao aro ataonao daholo zay tokony ataonao ho fampanotrona ho fanjakan'Andriamanitra amen ndao tsika novavaka anankiray dia hifarana ndao tsika hivavaka tsika mihitsy tsika hivavaka novavaka anankiray Jesosy teana zany fo mirehatra ao amin'ny fanjakanao zany vavaka tena hoe tena tsy soucie fampanotrona ny royaume anao tena hoe tsy soucie momba fianakana tsony manomboka zao fa tena hoe inona eritreritra hoe inona zavatra afaka ataoko mba hanotrona ny fanjakanao zay vavaka faharoa dia tonga dia enchaînetsika koa ny faharoa ny premier faharoa le hoe atoro Jesosy ny talent ny volako momba ray manontolo ho anao satria ianao nanome reto dia averiko anao zany mba ho fampanotrona ny fanjakao ndao tsika hitsangana dia asondraty ny vavaka ao aloha le izy personnel tsara fa aza mihaino ny vavaka ety aloha na averaky ny voisin anao fa tiako mihitsy le izy miainga avy any fo ny vavaka ao satria tiako mihitsy anao prendre conscience ale izy hoe anazay pepo zay ho fampanotrona ny fanjakan'Andriamanitra asondraty ny vavakantsika amiaran'i Jesosy sotra Jesosy Kristy moderaina mandrakizay ny ananao mankasitraka anao hatrano zay Jesosy satria mbola mamangy zay anao alalan'ny teninao misotra Jesosy Kristy koa ny amin'ny fampianarana zay nomenao anahy misotra ny amin'ny fampahatatsaina zay mbola menao indray nandroana tamiko prospérité
Nivelarinao teto androany Jesosy Kristy fanjavatra tena olona tianao, olona Jesosy izay ankasitranao, olona izay agréable aminao dia olona Jesosy Kristy tompo mampandrosa izany fanjakan'Andriamanitra any. Jesosy Kristy tompo tena mivavaka izay androany meo anay izany fo izany Jesosy tena fo ny entanentana, fo tena mirehatra ho fambatrona fanjakan'Andriamanitra. Meo anay la tena fo nena manana compassion ho an'ireo amy perdu mbola tsy voavonjy, ho an'ireo havanay, ho an'ireo vadinay, ho an'ny zanakay, ho an'ireo voisinay izay mbola tsy voavonjy, izay mbola anatin'ny hery Jesosy Kristy tompo. Ok izay tsy atoy Andriaman'alina, ok izay Jesosy maloha tena tsy amina somay mihitsy raha tsy mahita an'izy ireo voavonjy ary hiditra anatin'ny valanao. Jesosy Kristy mba tena mangataka ny fanampiany fananao masina zay mba hananay an'izay toe-po zay, mba tena fiainanay zany ary mba manomboka sao mba ho zany tena soucianay quotidienay ho voninahitra nanao ihany. Jesosy Kristy mbola mivavaka koa zay amin'ny talenta be dia be izay nomenao anay, ny fahafana izay nomenao anay. Jesosy Kristy manomboka zao zay dia tsy souci ny ampitsinay intsony, tsy souci intsony zay ny quotidienay, tsy anao intsony zay izay mampetipety ny fiainanay, fa manomboka zao Jesosy dia atolotay ho anao mitsara indrindra avy aminay satria medika ho an'izany ianao satria ianao nanome anay harena, ianao nanome anay vola, ianao nanome hery sy tanjaka, ianao nanome anay zavatsoratra izay sitrahanay. Oh Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zay ary misaotra Jesosy Kristy fa manomboka zao ny fiainanay dia fantatra efa miova, efa hitanay sady efa mikarakara ny fiainanay ary tsy taky ny diranay tao amin'ity toerana ity mivaina eto. Dia misaotra be dia be Jesosy iraina mandrakizay anaranao amin'ny anarany erin' Jesosy. Amen. Tehakintsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy daholo tompo. Alohan'ny amaranantsika mahazatra amin'ny resaka hoe manao proclamation prophétique tsika, mazoto toerana kely aloha tsika vetivety mba mangataka ny rahalahy malalako ato pasteur Tahina mba posy kely mametraka tegny kely sy mandalo eto an-tanàna fa miomany tsika. Tena tsisy coïncidence zany zavatra rehetra, tena kaikinao tsisy coïncidence. Sekoly fitahina androany tahina ny anarany misy zavatra omena antsika mety tsy ela be tsy prêché satria tsy invité hiprêché izy androany fa mbola miverina amin'izay fotoana izay sady efa miteny anareo sady efa misy programme zany iarahana amin'ny église vavy évangélique eto France Madagasikara zany malagasy dia isy mpampon'Andriamanitra iodina amin'izay zany iara-iasa. Dia androany izy tsy hoe hitondra fianarana akory satria tsy niomana amin'izany koa izy fa sekoly no fitahina androany tahina ny anarany raisy ny anjaranao. Alléluia, fagnaravantsika teraka amin'an'ny Jesosy. Ramany tsy effectivement tsy tortenyako bien sûr fa juste izara témoignage kely sy fampaherezana vitsivitsy satria itsika sendrasena fotoanandroany somary mialatsiny fa somary tara kely zay satria ohatrany on a eu un peu de mal à arriver le lalana ohatran'izany dia efa sakakivany mivadika hoe tena anao kamantsika iverina fa amin'ny manaraka miverina makany fa tsy hoe anao misy dikany matoy sarotra le makaty mila mahay mitady anao mila volona ny olona makaty ho matsy anazy fa raha olona kamokamy hoe mahita an'lehilahy anao dia kivy anao nanga hiverin-dalana misy fitahina ao matoa miinsiste ny to dia zay tiako ampiarezanao aloha voalohany fonteniko foana amin'ny Facebook hoe celui qui insiste existe. Amen. Ka insiste eo zavatra tena zavatra important amin'ny fiainantsika kristiana aloha miinsister ao anatin'ny patience tsika. Amen. Persévérance. Zay aloha persévérance. Dia mampahelo be ilay teny pasteur Ronza ty satria betsaka ny zavatra nanintona ny saina sady fampiherezana koa azoko ary témoignage anankiray ny teny zao izy teo hoe ianao izy mety miasa be dia mitady vacances ohatran'izany nefa ny afaka omen'Andriamanitra anao zany dia misy témoignage tiako zaraina aminareo momba an'izay tamin'ny fotoana zay netin'Andriamanitra hoe nisy mission be da be ho an'ny tompony ataonay dia misy fotoana ianao vizaka ihany vizaka izay tena zaho hanaity foana rehefa miresaka ary zao hoe na tiatsika na tsy tiatsika maha-olombelona atsika dia tsy maintsy misy zavatra andrasantsika foana amin'Andriamanitra miasa ianao c'est vrai ho an'Andriamanitra amen ampitiavana fa na izany ary ohatra manantena ihany ianao hoe Andriamanitra misy zavatra tsy maintsy misy fitahina hoe
dia niasa ho an'ny na zavatra maro samafa be dia be minao dia vosisisa dia ohatrany hoe mananteny ianao zany hoe ahoan'Andriamanitra ny fidélité anao ny zavatra rehetra zao dia nandeha any dia za hoe nana projet zay a Madagasikara tamin'ny septembre tamin'ny taona dia ok efa tsisy vola mihitsy koa vola tsisy tan'izao be ny olana dia andeha re sa tsy andeha dia tompony créer circonstance mba andeha zay dia au moment zay andeha ao Madagasikara angambany 2 ou 3 jours avant zay miantso anahy le raharahako nareo ve tsy adala tsy ala réunion e tena makaty Madagasikara rehefa tsisy vola fa ngambany amin'ny manaraka fa tonganareo tsy ala réunion fa payenay bianareo fa ahoana amin'izay nareo manao vacances aty dia hitanareo tsy ala réunion ka zany fa tsy ala ohatra ka ampindranao vola tsy possible satria mbola Madagasikara ty fizany tena lafa ampindranao vola lafa menanareo le bia fa tongava tsy dia zay zao tonga dia exemple ray araka ny tena mpanompon'Andriamanitra ty zavatra misy zany dia exemple tsotra zay fa be da be ny zavatra hoe zavatra exemple amen'ny tompo hoe tena miasa ny tompo ny zavatra tiako asisy tena kely fotsiny mandeha zao hoe tena important antsika dia mahafantatra hoe tian'Andriamanitra tsika tu es fidèle. C'est ça qui est important parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu sèmes, tu sais que Dieu est fidèle. Raha dinao hoe tsy dia tena miasa ny tompo fa dia zay ianao le very. Mais quand tu sais que Dieu est fidèle, tena mijery an'ity zanako ty dia matetika teneniko foana ny vadiko teneniko foana hoe vadiko zanako reo vavy reo hoe reo olona anankitelo eo nareo telo eo ny olona tiako indrindra tombon'ity tany ty zay vo ny olona rehetrarehetra dia lasa foana misainako hoe fitiavako an'ireo vady sy ireo zanako reo raha tena lehibe fa fitiavan'Andriamanitra tsika dia mihoatra lavitra eritreretintsika ny vadinao eritrereto ny zanakao hoe tianao mbola mihoatra lavitra zany ny fitiavan'Andriamanitra anao dia eritrereto hoe le zavatra tian'Andriamanitra tianao hitahina ny vadinao ny zanakao mihoatra lavitra zany Andriamanitra ary n'Andriamanitra manana moyen manana volonté izy tahy anao amen donc tsy kapahaizantsika hoe tena mifikira amin'ny tompo indraindray sarotra le miditra aty tena saika tsy tonga tomobile mila mijanona anao fa mankatriny ale dia mijanona anao jesosy ahoana mijery parkile koa ohatrany tena mispirana mihitsy ny tomobile fa tsy maintsy tonga satria misy fitahina ao amen raha ohatra anao ka miabandonne hoe voilà première difficulté na deuxième difficulté mety isy difficulté folo eo raha mieritreritra anao passion zay fa passion troisième difficulté nefa folo ny tenen'ny tompo aminao dia tiraraka ihany ianao zay tafita finale ihany no mahazo ligue des champions dia maresy eo mety anao huitième de finale foana anao zay laka huitième foana zay laka quart de finale foana tsy imezana fotsiny ianao zay manao finale no maresy no mahazo mikoky zay mahatratra amin'ny farany ny vonjena dia misaotra ny tompo mihitsy amin'ity mission ty meny tompo jedomonkely rehefa tsy ampilesina dia misy lesika rehefa tsy ampilesina ianao dia misy lesika fa hain'ny tompo mampianatra atsika manamboatra atsika fa tsy takatry ny saina zavatra ataon'Andriamanitra amen ka dia mahereza mahita n'ity zavatra ty moa zay no teneniko farany l'armée des saints fantako hoe formen'ny HVKN nareo pour être des guerriers ary ny zavatra mission meny tompo anahy koa dia zay foana hoe manampy amin'ny fanasitranana ny fo zavatra ny fo izy pasteur Lionza le izy ary zay zavatra santako matetika Facebook hoe tu dois d'abord être guéri pour être un guerrier amen zay leo koa zavatra amin'ny fiainanao zay mila sitran'Andriamanitra sy amboarin'Andriamanitra
fa raha ampiakatra tora anankiray anao nefa misy goaka be da be le izy a tôt ou tard iny tsy maintsy mianjera. Misy l'école de guérison fa fantako a, misy l'école famille a, jereo ny zavatra mila sitrano ao amin'ny famille anao, jereo zavatra mila sitrano ao amin'ny fonao, fanahinao, vatanao, ny sainao. Amen. Fa ny tombontsika dia misotra betsaka. Alléluia, no tsangantsika misaotra ny Jesosy sika amin'izay teny a nrotsaka teo zay a betsaka ny teny tena kaikinao tsara mihaino toriteny fa raha atao le izy tsaratsara kokoa tsy mitovy zany a. Misy olona tia mihaino toriteny a dia tsy mahita vokatra, fa misy olona manao sy manefa n'le toriteny avy eo a dia miamase tenenina tambola teo miamase tanjon'Andriamanitra dia miamase ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Ianao a dia misy zavatra esorina misy eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia tadio fa lieu de transformation le izy, transformeny ianao le fomba fisainanao, le fomba figerenao, le fomba fanomezanao koa mety efa mpamenao fa mety fofoy ianao ohatrany tamin'ny mbola kely mametsy fofoy fa misy tena misy toe-po amin'izay zao ohatry ny fanomezan'Andriamanitra ny zanany a tena nafoiny mihitsiny toy izao ny tiavan'Andriamanitra nafoiny tena kaikinao namoy izy. Misy zavatra sakrifisy foana zany ao amin'ny fandrosoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mbola miresaka fanjakana ianao tsy maintsy misy sakrifisy atao foana. Ny fanjakana ny olombelona ary misy sakrifisy. Hoy président Macron zay je peux pas plaire à tout le monde, tsy maintsy misy sakrifie ny anankiray mba hampandroso ny anankiray. Any olona te handroso daholo tsy possible zany. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola miteny ianao fa mbola misy an'izay ihany koa. Ny charnel tsy maintsy ahitsana, ny spirituel tsy maintsy miakatra. Zay le verset mempanompin'Andriamanitra teo anatin'ity herity tsika nagao izao somme le izy tsy miritsika fa manao an'ity acte prophétique ty fa raiso aloha le izy Deutéronome 28 vakitsika miaraka Deutéronome 28 vakitsika miaraka misy resaka mbola ny tenin'Andriamanitra ihany eo 1-14. Ianao mibazy ny fiainanao mihitsy raha vao tsy tenin'Andriamanitra tsy handeha lavitra ianao. Mibazy ny fitiavanao raha vao tsy ny tenin'Andriamanitra tsy handeha lavitra ianao. Mibazy ny tokantranonao raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra tsy mandeha lavitra ianao. Tsisy zavatra mandeha mihitsy en fait ny fiainanao raha vao tsy basé amin'ny tenin'Andriamanitra. 1-14 vakitsika miaraka aingana le izy minaran'i Jesosy. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, si vous obéissez, écoutez et obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, application, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Efa nametraka Andriamanitra, nametraka condition izy, misy enona, misy zavatra mediteny, misy zavatra application atao, misy zavatra atao. Teo ny kaikinao rehefa vita ny lesona dia misy ny devoir. Zany hoe tsy maintsy ataonao le izy. Raha te ahita an'le vokatra tokoa anao any amin'ny résultat miona, tsy maintsy ataonao le izy. Fa misy ny olona ary misy église miprospère be dia makany izy dia mieritreritra be mihitsy hiprospérer izy. Zay le mbola hitanareo, zay le mbola le fampianarana men'Andriamanitra antsika tamin'ity taona ity hoe mbola miandry an'le ositra foana dia mitady an'le menaka mitete foana. Fa tian'Andriamanitra mihitsy ianao a enonao mihitsy n'le mitete menaka ny dianao. Amen. Enonao no mitete menaka. Rehefa mitete menaka dia enonao mihitsy no arahany olo hoe za anaraka ny Andriamanitra iny ny vehivavy iny, iny lehilahy anaraka ny Andriamanitra iny. Fa tsy le anaraka tsy anaraka le menaka mitete fa mitady an'le Andriamanitra amin'izay. Jereo tsy mitovy le izy misy ny olona mitady an'le menaka mba ho tahiny izy. Fa jereo tsara ny ao boky ny Abakoka vakio tedavo izy pasteur Onja tsy omena le verset fa mba mitady ianao mitete menaka ny diantsika dia hiten'ny olona hoe za andeha hitady an'le Andriamanitra iny, tsy andeha androaka an'le menaka. Esory amin'izay ty resaka onction ty vao misy toetra hafa amin'izay ty davin'Andriamanitra aminao. Teny le izy verset 3 tsika zao amin'izay le teny. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ.
Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons, de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant vos corbeilles et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade, en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Verset 9, Tixo. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. 10. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils auront du respect pour vous. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il vous a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. 12. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour vous donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. 13. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non la position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Amen. Ny fanamasina dia niteny antsika hoe rehefa mifarana ny sekoly dia manao proclamation prophétique tsika amin'ny famille atsika, amin'ny famille atsika, amin'ny ministère atsika, amin'ny assemblée, ny amin'ny prochetsika ihany koa. Ataovy le izy, sokafa vanao proclame eo le izy. Ao anatin'ity iratsika hoe gaody izao saomy ity tena ataovy le izy hoe tena Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, Andriamanitra lehibe. Zay le teny pasteur tahina teo hoe Andriamanitra tena tianao le Andriamanitra ary zanany anao tsy tianao hoe tsy ampy zany. Rehefa raisinareo scrutenareo tsara le resaka hoe voici ce que Dieu va faire, dia jereo ne fa miconcerné pèlerinage terrestre mihitsy le izy ny tena marina. Ny fiainanao eto ambony tany tena ao daholo reo le tedaviny zao toy zao reo ao le izy. Ao akomboe amin'izay masonao dia sokafa ny vavanao dia proclame eo amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy efa Nazareta eto amin'ity toerana ity dia mirotsaka les bénédiction efa niteneninao faharotsaka ao Jesosy eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina rehetra. Zanakao zay no hamarinonao foana ny teninao hatramin'izay dia mbola mangataka hatranyizay ny tananao hiditra indray amin'le lasy vehivavin'Andriamanitra reto. Mission tsirairay avy, na apôstôly izy, na mpampianatra izy, na évangéliste izy, na prophète izy tompo ray masina ainjirindray ny tananao ato au milieu-ny assemblée eto amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Reto le lasy vehivavy reto miositra izay mikorina ao anatin'ity iraky ity avy any amin'ny fototra dia mikorina Jesosy eo any amin'ny sampana ihany koa. Ianao no miteny hainao le sepe zay ny sarment dia ny seva mikorina ao amin'ny sepe any mikorina any amin'ny sarment. Ianao no miteny fa any amin'ny farany vokatra, fa ianao kosa no miteny fa tsy maintsy taterahanay kosa zay condition rehetra takinao Jesosy Kristy tompo. Androany tonomboka amin'ny anara-maherin'i Jesosy fa ho any amin'ny lohany tokoa anao fa tsy miala amin'ny toerana rambony amin'izay anaran'i Jesosy. Ho any ambony amin'izay anao fa tsy mitoetra ambanitsony amin'ny anaran'i Jesosy. Manana amin'izay toe-pon'olona any ambony, manana amin'izay toe-pon'olona mizava, tia mizary, tia mamena, manana amin'izay toe-pon'Andriamanitra, le toe-pony Jesosy oneny, le toe-pona manana compassion, le toe-po tena tia, tena manome, tena mahavototra ny any an-tanana eny amin'ny anaran'i Jesosy. O Jesosy asômy ianao, mahery ianao, tsara ny anaranao Jesosy, masina ianao Jesosy, masina eto amin'ity toerana ity ianao, masina ny amin'ny tokantranoko ianao, masina ny amin'ny asako ianao, masina ny amin'izay aleko ianao. O rabakasanda rababasite amin'ny anara-maherin'i Jesosy
ianao le andriamanitra ny andriamanitra, ianao le tompontompo, seigneur de seigneur, lord of lord. Zany ny fiantsoana ianao mpanjaka amin'ny mpanjaka. Zanakao zahay ao anatin'ity sekoly ny prospérité ty miafatra zay natolotra ny mpanomponao teo dia raisinay daholo dia rombahanay amin'ny amen amin'ny hoe Jesosy. Jesosy mahery ianao Jesosy, mahery ianao Jesosy, powerful koa ny anaranao Jesosy, manapaka zioka ny fahantrana ianao androany, mamafa ny dety ianao androany, satria Jesosy Kristy tompo le andriamanitra niaraka tamin'ny Petera ihany, le Jesosy niaraka tamin'ny Petera nipeye dety, io andriamanitra io any mbola miaraka aminay androany. Dia Jesosy Kristy tompo manokatra lalana ianao araka ny témoignage efa renesinay tamin'ny pasteur tahina teo ihany koa, dia misy lalana tsy eritreretinay akory rehefa sokafanao indray Jesosy. Misy olona tsy vidy entana ilainy fa atolotry ny olona zany no fiasan'andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ny fanotronana dia vokatry ny honneur izay ametrahantsika an'andriamanitra amin'ny honneur izay apetrakantsika ny anarany amin'ny plasiny amin'ny anaran'i Jesosy. Oh Jesosy, sandrato ny tananao dia teneny izy fa izy re any, izy miprotege anao, izy no miporovaranao amin'ny rehetrarehetra. Oh ratakasambarabasambarabas Jesosy eo misaotra ny fanahy masina atao anatin'ny parole prophétique teo dia nizary ianao Jesosy. Oh ranosikirerabasa ao anatin'ny teninao anao Jesosy eo mifanatrehanao tokoa anao dia manondotraka diloilo mpitahino mahagana, diloilo manasitrana ny fo, diloilo zay manasitrana an'izay ratra rehetra Jesosy Kristy tompo, diloilo zay afaka midy ohatrany tamin'ny andron'ny Elisa ihany koa, diloilo zay mamafa dety. Eto amin'ity toeran'ity zany araisinay zany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Tehakitsika an'Andriamanitra fa fahasoavan'Andriamanitra mahatozao fa fahasoavan'Andriamanitra mahatozao anareo. Amen. Tenenina akaikinao sava ve ianao dia valio izy dia olohan'ny fahatsirambiny ary promotion